tsika amin'izao alatsinainy fa 4 aprily 2020 sy 2020 zao isaoran'ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka miona amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada ary dia anterina ny arabo-ambamipirarintsoa antsika manakafy na ianao eto an-tanirazana na ianao any ampitan'ny ranomasina ao anatin'izany miara-manonja MBS Radio Mada izany no ifampizarantsika izay azo zaraina rehetra iresahana ny raharam-pirenena sy izay afaka azo resahana mba tonga atsika izany tsy ho tompotrano miono amin'izany hoe fiainan'ny Madagasikara izany. Amin'ity fandarana indray mitoraka ity dia toy ny mahazatra eo ny mpamakafaka tsy hoe politika ihany fa eo ny toe-karena ny fiainantsika isan'andro sosialy namana fanira zafimanantany ho avy eo izy ary efa tazanao ihany koa ny député ny lany tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny distrika na Tsimondranotao Alain Ratsimbazafy ary dia hiakatra eo izy amin'ny fotoana izay hiakarana eo fa mbola misy ny fandaminana sy ny fiomanana maro samihafa namana faniry no hiaraka aminy eo fa amin'izao fanombohana ny fandaran'izao kosa dia miakatra eto ny tantsaha ny RMDM filohan'ny RMDM any Amparafaravola filohan'ny fikambanan'ny tantsaha miavy tena Tonton Raex zay efa mpisehatra eto izy ary tsy hoe vahiny ato anatin'ny fandarana akory miazakazaka ny fivoaran'ny toetra raha-pirenena indrindra ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny zany ny resaka tontolo ny hoe toe-karena ary famatotra amin'izay ny sosialy sy ny sisa dia miazakazaka izay raha izay ka misy lafin-javatra ho resahantsika miaraka amin'ny mpisehatra ao anatin'ny fandarana ohatra amin'izany ny hoe tenenina ety amboalohany sady ny resaka fiatsona sy hoe fivoizana ny fionam-be pirenena satria rehefa diniany zao raha zao dia tena hoe tena any amin'ny resaka mihitsy no mety amin'ity raha ity fa raha amin'izao fiainan'izao no misy miteny hoe zay rery no mahavita an'io dia hita hoe tsy antsony mihitsy ilay izy satria raha resaka vidim-piainana fotsiny zao dia efa midangana de midangana ny nahazatra ny hatramin'izay re olona dia ny hoe rehefa miakatra ny vidin'ny lasantsy hoe petrôla zany amin'ny ankapobeny eny amin'ny pompy eny amin'ny toby eny dia manaraka miakatra an'iny manaraka miaraka amin'iny zany ny vidim-piainana fa zao zany aloha ny vidin'ny lasantsy eny amin'ny fivarotan-dasantsy rehetrarehetra eny afa-tsy ny gazy efa niakatra ny lasantsy zany mbola io amin'le vidiny nahazatra aloha zany zao fa le vidim-piainana efa x2 x3 zay gagitsika hoe fa ahoana izanoko zay ary le iainanako zay le iainana amin'izao fotoana zao ka de betsaka ny mametra-panontaniana ny aminy hoe io ny vidin'ny lasantsy io eny amin'ny pompy eny mbola tsy mihetsika fa le vidim-piainana efa manaka-danitra raha zay no azo ilazana azy ka raha ohatra zany hoe misy fiovana sy ny sisa etontsika mahita azy fa dia zay aloha no fitarihan-dresaka eny ary hitoko lasy hitongo vavy fa efa hitoko aiketo zany Tonton Raex moa zay atsivony any fa filohan'ny fikambanan'ny tantsaha miavy teny izy any amin'ny faritra Amparafaravola sady filohan'ny RMDM any amin'izany toerana zany any ko fary mialabanao anao dia faly miarahaba Zokorina Rabe Mananjara dia faly miarahaba ny namanao Fanira Zafimanantany eto koa dia miarahaba ny solombavam-bahoaka na Tsimondranto sy ireo teknisianina maro samihafa zay tonga manantanteraka ny zao fandarana manokana izao dia faly sady mikopakopa-tanana an'ireo vahoaka rehetra izay eny ampitan-dranomasina na eto antoerana kopakopa-tanana manokana ho anareo vahoaka rehetra tsy ankanavana ao amin'ny distrika na Amparafaravola tsy ndriko manokana eto ianareo ao Amboropotsy satria nisy ny fionana valomaritra tao Zokorina Rabe Mananjara anisan'ny nafinaritra sy ny avaka tokoa ka dia kopakopa-tanana ho anareo fikambana vehivavy ao Amboropotsy kopakopa-tanana koa ho an'ny zava-tsokely any Andranomena io zay tonga fety rapitso dia anniversaire ny rapitso anaovana kopakopa-tanana manokana anaovana kopakopa-tanana manokana koa ho anareo namana rehetra tsy ankanavaka
indrindrandrindra ianareo amy guichet tsy adino guichet Kofy Malaka ao Tanambea, ry Raklody, ry Samy sy ny sisa ianareo rehetra tsy ankanavaka tsy voatonona fa dia ialantsiny zany no anaovana fampiarabana manokana eto am'izao herinandro vaovao zao. Ianareo parafaravola ny ao Ambatomainty, Morarano Kroma, indrindrandrindra ianareo tsy adino ianareo any Abedidy sy ny faritra Ranomainty rehetrarehetra iny andrefana iny. Kopakopatanana manokana sy arabaina manokana ianareo mpitarika sy mpandrindra rehetrarehetra ao anatin'ny fikambanana manoloana zao herinandro vaovao zao Zikrina Rabe Mananjara. Eny zay ny kopakopatanana ho an'ny olona ny tanàna rehetrany fa hiditra amin'ny votoatany sika ny olona rehetra ny ambavohatra ny any tanàna rehetrarehetra any manoloana ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana zao maraka tsara ve nareo hatreto anao? Ya, manoloana ny toedra raha-pirenena am'izao fotoana zao Zokorina dia hita fa misamboaravoara ary zay fisamboaravoarana ny toedra raha-pirenena zay dia miteraka te fahantrana tanteraka ao anatin'ny vahoaka, tsy ny vahoaka namparafaravola rery na ny faritra loatra mangoro fa ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy zany amintsika am'teny zao hita sy tsapa azo tsapay tanana dia tafiditra anatin'ny fahantrana tanteraka. Ka zay zany no ifampiresantsika amin'ny rahalahy eto makasika ny resaka hoe toedra raha-pirenena. Ny rangory fototry ny tena natonga an'izao fahantrana zao aloha Zikrina Rabe Mananjara dia ampanetretena no ilazana sy resahana eto fa vokatry ny tsy fahaiza-manao sy ny fiandanina tamin'ololafa izay nataon'ireo ny ACC sy ny CENI tamin'ny fotoanandrony any ka lasa azavokely zay fomba fahitana zay ny tena nampiteraka n'ilay fahasairanana zao fahisaranana mangitsokitsoka zao de vokatry ny fifidianana. Zany hoe raha niatrika fifidianana atsika tamin'ny taona 2024 zay tamin'ny fifaninanana deuxième tour nindrana ny président Marc Ravalomanana sy ny Filoha Rajoelina am'izao fotoana zao dia nivoka-pifidianana zay nivoaka teo ary tomponantoka tsy afa miala amin'io reo olona zay nanao an'izay zavatra zay satria ny ranomaso sy ny alahelondreo vahoaka maro anisa ireo de ao andamosindreo olona zay nanao nanaray fanapa-kevitra tamin'izao fotoana zany ao anatin'izany ny doublan ao anatin'izany ny resaka osoka maro samihafa satria ampanetretena no iresana eto Zokorina fa nisy fitoriana sy fitarainana maro samihafa ne nandalo tany amin'ny ACC tamin'ny fotoanandrony misy 900 de eo azo raisina fa tsy mitombona zany alahelo zany sy zany ambadiky zany vahoaka maro anisa ao andamosiny zany alahelo zany tsy ho zakan'ireo tompona andraikitra na teo anivon'ny CENI zany na teo anivon'ny ACC tamin'ny fotoanandrony ka zay no hitaritako an'le sain'ny mpanara-baovao am'izao fotoana zao indrindra isika vahoaka malagasy tonton Raeksa eto de manentana tsikivy fa tsy foana akory ny fanantenana zay zany le teny filamatry président Marc Ravalomanana ary tsy maintsy tonga am'izay tsika mianakavy fa tomponantoka ianareo tonton Raeksa eto tsy manozona fa zavatra misy satria alahelom-bahoaka hoy aho ranomasim-bahoaka am'izao fahantrana mangitsokitsoka lalina zay tafiditra ny vahoaka malagasy. Ka zay ny feo avy any ambavohatra sy avy any tanàna rehetrarehetra any ka resaka hoe firenena tsy maintsy atrehana ny hoavy zany na tiana na tsy tiana tonton Raeksa tsy maintsy hoavy ny fifidianana io moa tsika tsy tompony ampitso fa Andriamanitra no tompon'ny ampitso rozy izy hoe ny fefitra tsy fefitrareo lalako tsy lalinareo fa na zany na tsy zany zany ny azo antoka de hoe tsy maintsy andalo am'izany fifidianana zany fa mialohan'izay de hoe voizina aloha aloha jerena daholo ny kipitsopitsony rehetrarehetra am'izay tsy fametsiny eto indray rehefa avy eo fikonan-doam-pirenena ahoana ny fandraisan'ny olona any tanàna any ny tantsaha rehetrarehetra any ny resaka fikonan-doam-pirenena aty. Ya am'izao fotoana zao marina moa Zokorina dia efa manakoako eny fa na mbola tsy tena hoe mipoitra amin'ny fomba ofisialy sy voalaza amin'ny fomba mamendrika azy ny resaka hoe fikonan-doam-pirenena de io moa zany efa resahako eto foana isaky ny miakatra eto de vaolana sy ny lalana tokana ihany de ny fikonan-doam-pirenena natao hoe concertation nationale zany dia nisan'ny lalana tokana entina ialana am'izao fahisaranam-bahoaka zao sy ny tsy fitovian-kevitra maro samihafa ka rehefa misy zay tabla boribory zay fikonan-doha
nyrafitra rehetrarehetra ny antsinanana ny andrefana ny avaratra ny atsimo zay mitambatra ka ho tanteraka soamantsara zay fikoanando nasional zany a dia matoky sy mino a fa mety ravina ihany a disadisa mity eto amin'ny tany fanjakana faharoa manaraka zay zokorina dia mahita ary ny tena vaindondra raha hitako mba hoe isin'lay fitonina sy ny fifidianana ekeny rehetra satria tsy maintsy ho tonga am'izany isika dia ny fanovana ny resaka lalam-pifidianana satria ny fifidianana nisy teto hatramin'izay ny hoe zokorina rabe mananjara raha ohatra ka raetsiny ny olona mifidy ka 10 alina ny tonga ka ianao mandresy anatin'le 10 alina mbola tsy ampapahefatry le olona anie zany ka tokony apetraka tsara mihitsy le hoe raha raetsiny ao anatin'ny lisy mpifidianana tsy maintsy mihoatra ny 10 alina zay ny atsasa-manila zay le majorité vo afaka mandray anjara vo afaka atao any fifidianana ary ny olona lany am'izay zany a de zay vo hita hoe maronisa zany ny olona mifidy azy satria fifidianana ny hoe raha raetsy ny olona mifidy 10,7 alina ny raetsy ny olona voasoratra anarana ka 10,7 alina ny olona tonga mifidy misy antony mahatonga le 10,9 alina tsy tonga mifidy misy antony zay zavatra zay zany a anisany tokony ampidirina ao anatin'le fanatsarana an'lay resaka lalam-pifidianana faharoa manaraka zay koa zokirina dia ny fifidianana zay ho ataotsika eto tsy fifidianana andriamandeha ao ny fifidianana filopirenena ao ny fifidianana solomavam-bahoaka fifidianana lehibe ny faritra fifidianana be ny tanàna eny fa ny fifidianana tsy any an'ny filoha-pokotany zany rehetrarehetra zany zany a dia tokony arindra sy apetraka tsara mirafitra zay ekeny rehetra miainga avy am'ty fa fikaonandoam-pirenena ty satria mahita koa zany ny resaka tsy fitoviana eto sy misy tsindry sy ny faniliana maro samihafa tafiditra anatin'ty le lalam-pifidianantsika teo aloha ty zokorina ny fampisiana fandraisana anjara ny kandida ao anatin'ny firotsana hofidiana ohatra raha tsy laza fotsiny hoe milatsaka filoha-pirenena de tsy maintsy mandoa 250 millions fa angamo lasa hovidiana le safidy sy le firotsahana hoe teo filoha-pirenena tsy voatery ho zay fa ny olona rehetrarehetra manana zo iny le resaka caution iny le resaka caution zay indrindra ny tiako resahana ka eto ao zany a de efa manentana sy mame toromarika zay moa zany ny fisiny reto fandaharana reto zokorina sady mampianatra manome toromarika amin'ny lalana fanehoan-kevitra amin'ny tokony ho izy fa tsy mety ny fifidianana zay mifandimby eto na fifidianana président fokotany zany na be ny tanàna tsy lomba-vahoaka indrindrandrindra fa filoha-pirenena andoavana volabe tahaka ireny ka zay zany no mba andrasan'ny tantsaha sy ny vahoaka maro anisa amin'ity resaka fikaonandoam-pirenena ty ka zany teneninao zany moa zany afaka resahana atao satria be de be ny hevitra hoe mipoitra eriseria mba hoe ho fanatsarana n'lay raharaha zany raha ny resaka tontolo-pifidianana de any amin'ny fikaonandoam-pirenena zany afaka resahana tsara fa zany moa zany de hoe hevitra mivoaka avy any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any fa ny zavatra misy aloha zany zao amin'ity resaka hoe tontolo-pifidianana sy ny namandia dia tena betsaka tokoa no mila jerena ao anatin'io mba tsy verimberena ny olana rehefa any ariana izany resaka momba ny tontolon'ny tantsaha isika resaka ady tany raha ny vaovao tonga aty de hoe tena mirongatra be izy io a de lasa tompony mangatakatany le tantsaha sy ny ohatran'izay zany hoe le tany zany a tokony amelona de lasa le tany ray mametraka problema ho an'le tantsaha nefa ny atao hoe ny mpitondra fanjakana eo a de le tantsahary a misedra ny zavatra manahitra ahoana ny tena fisehoan'io any zao ia misaotra zokorina mahakasika ny tantsaha indrindrandrindra eo amin'ny tontolony resaka fananantany fa ny tontolony resaka fananantany zany zokorina hatreto raha miteny le fitondram-panjakana hoe miezaka anatsarana sy anamoraina ny resaka fananantany dia ny zavatra misy ao anatin'iny faritra loatra mangoro iny anisan'ny mampahantra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana anankiray ny resaka ady tany le tany zany lasa mampahantra ndray fa lasa mampahantra ndray le tany satria ny zavatra misy ihany ane zokorina raha misy tany 4 hektara na 2 hektara manana olana dia tsy mahasahana ny volalany edivana any amin'ny fitsarana lasa hoe betsaka kokoa zany le dépense edivana amin'ny fivezivezena sy ny avocat sy ny zavatra maro samihafa dia lasa miteraka ohatra le aomby kely tahirindrina amidy na le tany kely mitanimboly kely milamina rindray iny amidy
de vola avy am'ireny zany a lasangonina ndray entina ivezivezena satria ny ady tany iny zokorina tsy vita ao anatin'ny enimbolany na heritona ary misy lovainjafy aminjanaka mihitsy ary ka eto zany a dia tia mietraka amintsika vahoaka indrindrandrindra atsika vahoaka atao anatin'ny distrikna Paravaravola ny tena be ny tena maro anisa ao anatin'ny fitsarana anao Ambatondrazaka dia ny resaka ady tany ka misy le fomba fiteny zokorina hoe serisery tokony vitana namalao a aoka tsy aminona vantotra koa fa tokony misy ilay fifandeferana eny fa na ohatra hoe resaka ady tany magazatoray magazatoroa zany a misy aneny ny eo anivon'ny fokotany misy ny commune misy reo rafitra zay nifodina ataotsika hoe conseiller mpanolotsaina ny tanàna zany aleo zany lay disadisa mba hiverina any anivon'ny fokotany satria ny lehibe ny fokotany sy ny fiarahamonina ao le rafitra ao zokorina no mafantatra bebe kokoa amin'ny antsipiriany sery zalam-panolotsaina voafidy reo a noho ny fitsarana maefa fa ny zavatra misy lay fianakaviana zay tsy de manan-katao ny mpifanandranana manan-katao de efa didy mpitsarana mivoaka avy any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany voataitra hoe ahoany ty ka zavatra sasala am'izay zany a lasa mamorona ny tsy misy ilay fianakaviana anankiray a vokatry ny tany ady tany raikitara rokitara na tsy ampy amina kitara kory ary fa mety miresaka toeran-trano vodirindrina zavatra maro samihafa tokony fandeferana na ho voava eny anivon'ny fokotany sy ny commune dia lasa mihitatra be ary zay le fitarana zay no mahatonga n'ilay fantrana any fianakaviana anankiray ka izy araka ny hoe vaovao enovany miseho amin'ny endrika isan-karazany le izy tsy hoe ray na rova mieno atsy de misy indray ary de miato tsy vaovao de misy indray atsy de lasa tsy mifandevo mato ny fianakaviana ohatrany tsy mety zany a nefa tonga hatramo zany le raharaha tena marina zay zokorina satria na ny any ampita-tsinanana na ny aty ampita-ndrefana dia tsy mety misy mifandefitra mihitsy tsy tena misy mo le fitondram-panjakana koa zany a zany hoe efa nisy moa zany ny fotoana ihany ny fampiresanay tamin'ire tompona andraikitra eo anivon'ny fitsarana maro samihafa fa nary zareo koa ary de mahita hoe ady tsy tokony hiakatra any amin'ny zareo lasa mahabe service an'le mpitsara satria zay zany le lalàna hoe raha misy olona anankiray mitondra fitarainana eo anivon'ny fitsarana de tsy azo atosika ivo reny olona reny fa tsy maintsy raisina ny etaetany sy ny fangatany nefa ny etaeta sy fangatana zay ataony iny tsy mbola miendrika akory any anivon'ny fitsarana fa tokony hiverina madidio any anivon'ny fokotany sy ny commune zany hoe ilay tontolo manodidina sy le tontolon'le fiarahamonina zay mafantatra ny antsipiriny makasika ny toerana io tany io hoe rakotony atsimo rakotony raha be ny avaratra raha soa ny atsinanana sy ny andrefana dia eo anivon'ny fokotany sy ny commune rendretrarerena de am'izay fotoana zay zokorina dia tsy de misy loatra lay dépense na la faisairanana satria raha zay zavatra rehetrarehetra zay zany no tsy manaiky ny andanina tsy milefitra ny ankilany dia lasa samy mamorona samy potika na ny ankavia samy potika na ny ankavanana de tsy maintsy tonga any anivon'ny fitsarana zay zavatra zay de na de ny distance sy ny sarandalana ivezivezena mandritry ny heritaona sy ny rotaona matrapazoan'ny didy zokorina eo zany le mampiteraka le hoe miteraka fahantrana mangitsikitsiko any fianakaviana anankiray ny resaka ady tany ka eto manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana tokony mba hijery satria milokaloka sy miresaka hoe fanamorana resaka fananatany fanamorana ny zao sy zao nefa tsy mipaka any amin'ny isam-baravarana zay etaeta sy eritreritra mitondra fanjakana zay lasa le hoe le samy malagasy zany no famely any toerana any zay indrindra fokatr'ilay zay indrindra tsy fisian'le vaolana any ampotony ka afaka te hiteniko hoe zany nareo any hoe endriky ny fahalemeny ny fanjakana ny toe-javatra ohatran'izany satria mpanjakana ty zany manana an'le politika izy momba ny fananatany sy sisa eny isanandro nefa le tena zava-misy le réalité ary ampotony ery mbola zany no zavatra mitranga ahoana ny mety fahitanareo an'izay na de misy ary hoe karatany misy an'izao hoe conférence vikaonandoa sy ny sisa le olona reny mbola mifamily misy tokotra ny rafim-panjakana zay misy any anatoerana zokorina misy ny topo sy ny domenina ao misy ny mpanao karatany sy ny inona ty momba filaza azy resaka le mamoaka karatany guichet foncier misy an'izay any fa hatreto aloha zany
ny ampahany zay hoe amin'ny ampahany ihany a no mahavaolana reo rafitra reo zay mahatonga ny tonton Raiky sa miteny hoe amin'ny ampahany zay olona manam-bola satria vola be tsy toko tsy fironana hoe zokorina no ampidinana an'izany zometra zany na ny tompona andraikinao amin'ny domenina raha tany 1 hektara no ampidinanao amindreo a tsy maintsy manana 2 tapitrisa ariary aloha tsy maintsy manana 2 tapitrisa ariary aloha ny fianakaviana ho an'le manana etaeta ampidina an'izay a zometra sy domenina zay any amin'ilay toerana zay vao mandeha ny dossier maro samihafa ka am'izao fotoana metra koa tsy mandeha fotsiny am'izao satria izy asany io de ka am'izao fotoana zao a raha am'izao tsika amin'ny resaka zao iny faritra loatra iny parafara vola sy ny manodidina ina ao anatin'ilay tena période de soudure zay momba fomba maintso haritra tanteraka eny fa na dia ny sakafo hohanina zao ne ny tantsany zokorina zao tsy mamianatra milaza an'izany satria zavatra misy eny zany hitapoky hitam-pirenena ny ampahany ankizy zay mianatra zao a de esorindray aman-dreny any ampianarana tsy ampianarana fa mandeha mitsipina talapetraka iny talapetraka iny ny angonina iny talapetraka iny ny angonina vo amidy eo amin'ny 2 amin'ny 2 eo a vo atakalo sakafo distrika na parafara vola zay sompotra Madagasikara misy an'izany zavatra zao ka zay mahatonga anay tantsaha amin'ny anaran'ny tantsaha ndray ny teneniko mbola tsy mihinan-kanina aloha zany le ankizy mbola tena tsy mihinan-kanina aloha le ankizy a de le vola amin'iny zay vividanana fa lasa mitsipina talapetraka mahazo an'iny andranomena iny atsakona iny paka iny manodidina ny ampotrarivo sy ny karazany reny amin'ny 4 tolakandro vao mety hihinan-kanina mahazo talapetraka avy any zany re zazareo a zaza madinika reo a de iny ny amidy a atakalo sakafo zany ny fiainana any amin'ny distrika na parafara vola ny ankizy am'izany zay tapatapainy isaky ny 2 minitra le sony ankizy zany efa fa tsy resahana tsony fa de hoe rabangona tokana angamba zany zokorina dia latsaka kanterena ao anatin'ny fantrana tanteraka ny vahoaka malagasy efa miresaka fampianarana ihany ianao a manahoana ny le ankizy any ampianarana mihitsy indray no resantsika kely hoe any ambahavohatra rehetrarehetra any satria raha ny fanadiadinanao tao zany aloha atreto aty andrenivohitra sy manodidina de zao le resaka hoe ny fidira amin'ny mpianatra amin'ny ho avy eo zany de oka fotsiny ozy izy zany ny isa-tokantrano satria mety betsaka ny tapy eto amin'le vidim-piainana zany dia ao anatin'ny efa-bolana eo zany sisa de tapitra de fiomanana zany amin'ny fidira amin'ny mpianatra manaraka manoloana n'le fiatrehana n'le vidim-piainana isanandro a ny ankizy nefa tsy maintsy ampianarina ao anatin'izay a ahoana ny fipetrana ya marina afaka hiatrehana le fidira amin'ny mpianatra ho avy ve ny iainan'ny tantsaha am'izao fotoana zao am'izao fotoana zao aloha zokorina de ampanetretena no resahana sy anambarana an'izany eto tsy mamianatra no miteny an'izany eto satria zavatra iainana sy zavatra misy la izy a efa maro anisa zany reo ankizy mitsokan-daharana no ny tsy fisin'le ray aman-dreny am'izao fotoana zao io moa mbola nisy le ndresahako teto tambon'ny andro le hoe le fanjakana ny lokaloka hoe misy vola 0 ariary a ny fidirana an-tsekoly nefa lasa miteraka fahasairanana ho an'le ray aman-dreny mpianatra le izy ateorina ny ampahany ihany zao a ny tare amin'ny CEG no vita zay zavatra zay fa ny lycée zany am'izao tsika miteny zao de tena miravoravo tanana nefa reo ankizy reo a de misy anao baccalauréat de ao anatin'izany sehatra rehetrarehetra zany noho nyle tsy fisiny le ray aman-dreny sy ny fahasairanana maro samihafa de lasa mitsokan-daharana le ankizy satria melatra ny namana mitovy ny namana hoe manahoana raha ki ohatran'izao ohatrany de lasa le namana samy ankizy zany ny fampimianatra de aleon'le ankizy mijanona an-trano ka eto zokorina manontany hoe manahoana ny fiatrehan'ny ray aman-dreny mpianatra raha tarafina deny zao raha tarafina deny zao am'izao zavatra misy zavatra misy zao vidim-piainana sy ny rehetrarehetra ny zavatra misy zany raha iny amin'ny faritra loatra iny a distrika nambatona zaka distrika parafara volatra ny Andilamena satria zay mako ny tena hoe aloatra zay dia sarotra mihitsy satria io koa zany a mbola miankina am'le vokatra zay ho avy eo fa am'ty moa zany isaorana Andriamanitra ho ambony a zay namelondrotsakorana mba tsy niangatra Andriamanitra zany fa mbala nanao tamin'ny tokony ho izy natany ampita-tsinanana natany ampita-tsinanana zany ny voany sy ny katsaka na ny makalioka taty ampita-ndrefana de hita zany fa ao tsara zany a nohon'izay fitahin'Andriamanitra zay ka
na zany na tsy zany anefa le fitahian'andriamanitra ne zany zokorina de mipetraka foana amitsika zanaky olombelona satria zany andriamanitra zany tsy manary ny zanany sy ny olona zay mety hoe manandrifan'izay zany fa ilay rafitra sy ilay fitondram-panjakana mihitsy no tsy mahita vahaolana zany resaka PPN zany ane zokorina fisonotry ny vidim-piainana isan'andro kafe siramamy menaka sy ny sisa savony dia zao ny zavatra misy raha nandalo teny Merimandroso ny tenanay tamin'ny tapabolana mivarotra zany le tantsano tonga le vokatra le mangazo le tsaramaso any an-tsena voaingana zay vao tapabolana zay zokorina dia amidy 500 ariary roa 500 ny kapokana tsaramaso lena de mbola tsy takatra le mpanjifa zay zavatra zay de raikitra ny takalo hoe misy manana vary alondrery na mangazo maromaro zany mba atao sakafo de tsaramaso atakalo vary mangazo atakalo vary tamin'ny andro zay zany satria efa tsy hita n'lay mpivarotra le tatsa madinika ntsony satria tsy misy zany 500 roa 500 zany zokorina tsy misy mividy tsy misy mividy fa de mena fotsiny mena ohatrizay fotsiny le zany de miverina am'izay resaka takalo zay zany ny ampahany am'ireo olona reo zany zavatra tena moa nahitan'zany tany tsy foronona zany tsy hoe zavatra alaingalainga fa tena zavatra takalo inona ohatra mba ome ohatra mihitsy mba ho azon'ny vahoaka malagasy hoe inona takalo inona ohatran'zany ka zay le ndresako an'ny zokorina teo tobaka be zany le tsaramaso avy any ambanivohitra amidy am'zany tsenana Merimandroso zany de tsy misy mividy zany izy satria tsy tonga le mpanangom-bokatra misy ny avy an-Tanambe misy ny avy an-Ambatondrazaka maka an'io zavatra reo dia zavatra misy satria rehefa tonga ny amin'ny 12 ny amin'ny ray tsy maintsy mirava ny tsena de le samy mpivarotra tsy malafo raha za ohatra zao mivarotra mangazo na mivarotra zavatra samihafa mety amiko le tsaramaso de ampifanakalozana efa miainga am'izay zany sisa le fahendriana sy le sotoavina iverina am teo aloha zay ny zavatra misy ihany zokorina rabe mananjara ka mamperitreritra zany asa raha mba eniny zay tompona andraikitra zany zavatra ny Merimandroso Ambatondrazaka zany hoe tsy manambola tsony le olona ny mpanjifa dia lasa takalo no atao satria tsy te hiverimaina ny tanàna zany de fa hoe sitrany ay aloha zany mba mitondry hoe ty ny tsaramaso ny entina tany de tsisy mpividy ny tsaramaso de natakalo zavatra hafa ka akoatran'izay resaka fahasalamana tsy maintsy resahantsika manao an'io ny resaka fahasalamana moa zany de atreto de mbola tena fiany hipoka foana zany tena mbola fiany hipoka foana zany na hôpitaly mpanjakana na hôpitaly privé ary zay zavatra zay de mba hisorana manokana eto zany de mba hisorako manokana ireo dokotera privé ny an-tanàna satria manaiky ny atao trosa raha tsy salama zany androany ka makao tsy manambola de trosaina iny hoe am'izao zay dokotera vao manambola fa ny aina no lohalankarena mbo tsaboy aloha fa ny ao amin'ny hôpitaly mpanjakana raha tsy laza fotsiny zao zany CSPD nangororo zany ndravana zany hôpitaly zany tamin'ny fotoan'androny tsy tafaverina hatramin'ny androany ny tafo ovina no ndravana efa heritaona efa antaona ny tao anatin'ity régime ty zany hoe nylokaloka hoe projet zao ty hôpitaly ty projet zao fa mandraky ty ny androany zokorina de aiza ny ankizy mitsabo ny olona any an-trano zany hoe miezaka manantona any an-trano zany ilay dokotera fa tsy manana hôpitaly mpanjakana mba hoe ivolonandreo mararo ka zany rehetrarehetra zany zokorina efa fa tsy resahana tsony fa io moa zany misy le hoe trandraka tany mena io volotany ny arahana ka de randrana amin'ndrano zany apitsapitsa fa mbola mipetraka zany le masotoavina sy malagasy samy malagasy de mbola mifampitsinjo zay zany le mbola tombony ho antsika vahoaka madinika sy ny vahoaka malagasy lay fifampitsonjovana fa raha ohatra itsika hoe iantehatra am'izao rafitra sy zao fitondram-panjakana zao de maty ny maty izy le fomba fiteny fa de tsy hita zay zavatra tokony atao maty any moa ny olona tsabona mitsipozipozy any tsy mahavity fanafody sy ny rehetrarehetra eo amin'ny resaka trano fonenana zavatra eninay aty de ny hoe tsy mahatsangana trano brique sy atao hoe maison en dur intsony ny olona zay ny zavatra misy tsy any aminareo any ihany fa saika manerana ny Madagasikara izany izay tranga zay dia nefa etsy-andaniny zany misy ny politika hoe politika na logement sy ny sisa
de mbola hoe aloha ao anatin'ny taona maro ny iny trano iny zany za zany no politika alefan'ny fanjakana fa io koa mbola misy triena zao teneno manahoana ny dossier an'ity olony ity sinsisinsis fa le tena zava-misy any tanàna any misy mipetraka amin'ny trano zozoro ny marina ve zany ya le resaka trano sy le resaka trano fonenana zokorina tsy mahatsangana trano amin'ny briky dia mba mahita ny tenanay satria mba mivezivezy ihany eto Antananarivo mahita n'le trano be ataon'ny fitondram-panjakana ary amin'ny toerana riandrefanary Ambohidratrimo de hita hoe olona manahoana manana fari-piainana manahoana ny hipetraka amin'ireny trano ireny aminay tantsaha zany zay de efa anisan'ny fitanilana sahady satria raha aminay zao raha ohatra amin'iny faritra iny zany manangana trano zany ane zokorina raha manao hoe 10 metatra maka 7 metatra na 10 metatra maka 7 metatra raha tsy manana vola amina tanty bazary na fantambary zay zany raha tsy manana vola amina fantambary tsy mahatsangana trano efitra roa nefa ny atao am'zany ka eto zany dia miezaka foana satria zay ho le zavatra antom-pisitsika ny eto zany manory hevitra sy mamety toromarika an'le mpitondra fanjakana ianao mandany vola be amina miliara tsy toko tsy foroana amin'ny fotoana maharitra de mba aiza zany ny reo sarababem-bahoaka indrindra fa hoe reo tantsaha reo tsy mba mandray karama isam-bolana zany reo tsy mba hoe misy vola entierana zany fa ao anatin'ny enim-bolana ka hatramin'ny herintaona vao miakatra ny vokatra de ino ny amidy zay vao manam-bola ka raha mba tena hoe mahatsapa lalina n'le hoe fantran'le vahoaka sy le fahasairana n'le vahoaka ty fitondram-panjakana ty eo amin'ny resaka vidina somalo ny fiera ny resaka kojakoja makasika ny trano ane zao zokorina dia avo roa eny avo telo eny ka raha mividy somary epake zao eto Antananarivo na Ambatondrazaka ohatrinona ny vidiny zany vao tonga ny amin'ny toerana tokony anaovana an'le fanorenana ka amin'izao fotoana zao dia vitsy ary tena miverina indray zokorina tsy mamianatra amin'ny teny an'izany fa ny vahoaka ame mitombo ny ankohonana ame mitombo de efa miverina ny amin'ny trano zozoro io trano zozoro io moa zany azavao kely tsara mihitsy hoe zay satria ohatra ny le eo amin'le resaka varotra zao lasa miverina ny amin'ny takalo aty amin'ny trano fonenana indray lasa miverina any amin'ny trano zozoro miverina amin'ny trano azavao kely hoe zay le trano zozoro zay io trano zozoro io zany zokorina vendrana ny tafony de io natao hoe trano riba elany enti-paharazana mbola tsy hita zay maratsy azy ary raha tena trano zozoro vita rafitra tsara mahatratratra any amin'ny 30 ka hatrany amin'ny 9 taona vao simba raha tena vita rafitra tsara zany de zao zany ny ankohonana sy ny fianakaviana anankiray masaka cyclone be zany zay aloha zany zavatra misy satria iarovana amin'le cyclone sy lay rivodoza zay de atao lalilalina zany le fototra le tsato le andro moa zany ny fomba filaza azy atao lalindalina le andro mazaka rivotra iny mazaka oram-baratra sy ny sisa faiza manao ny tolo ohatram'zay faiza manao zay le miverina amin'le teo aloha mihitsy zany tsika ka am'izao fotoana zao zany zokorina raha misy fianakaviana anankiray manana zanaka efatra na 5 mianada ka andehanambady zany ny raina ny roa am'ireo tsy manana trano de miverina am'izay hoe maka zozoro maka bararata so ihany raha mbola misy koa ny zozoro io zany aloha de tena mbola ao tsara zay moa le fiarovana ny tontolo iainana satria anisan'ny tenanay moa zany miaro sy manamboatra mandamina an'izay resaka tontolo iainana zay any amin'ny toerana sy mifaritra misy any tena ka miainga avy am'izay zozoro sy bararata zay zany no arafitra de ny vendrana moa io maniriniry fahatany any anaty sah rehetrarehetra any de azahoana an'io kanefa rehefa rafitra zany zay rehetrarehetra zay de azahoana endrika trano tsara mateza mafy maharitra mety alokalofa ny zafy aminjanaka mandritra ny taona maro ka eto zany dia mametraka foana hoe ny vahoaka ny malagasy sasany miebiebo any amin'ny trano 2 étages 3 étages sy ny sisa fa ilay mitovy raha aminao izay tsy misakafo sy manao ladina tany ary aiza ho aiza zany lay fandraisan'lay mpitondra fanjakana nefa reo samy vahoaka anao reo samy olona entina fihezina eto reo fanalavitra loatra zany ny valeur eo amin'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao sy ny vahoaka madinika misy fitongilana pitatanana zany fitongilana pitatanana zany hoe tsy mitovy zany le fifandrindrana eo anivony eto amin'ny foibe sy ny any amin'ny faritra ary zay zavatra zay misy mimpanararotra ararotin'ny sasany
iza moa mpanararoatra anatin'zany reto le mahazo fahefana reto zokorina ary tena tsy mitsinjony rapitsony tsy mitsinjony amaragna izy le fomba fiteny zay fa de mampalahelo ny zavatra tahaka zany ka mbola misy fotoana io moa misy le fomba fiteny hoe atsipy ny tady atandroko ny omby atsipy ny teny am-pomy malala ka de mba jereo le vahoaka madinika fa raha zany resaka hoe matériel de construction zany am'izao fotoana zao raha ny amin'ny faritra tsy voavidy zokorina arabe mananjara ka reny mantsy ohatrany hoe aty andrenivohitra foana no voaresaka hoe ciment vy lafo be fa io tsy hoe ny andrenivohitra fa ny nany any ambanivohitra raha dia tratran'izay fahasahiranana amin'ny fanaovan-trano izay ny resaka materiela sy ny namana tsy voavidy tsony ilay izy ka zay no antony hoe mba henotsika ny feon'ny any ambanivohitra rehetrarehetra any de lasa miravoravo tanana zany lay vahoaka malagasy ankoatran'izay tsy maintsy horesantsika ny momban'ny atokotiako Madagasikara ny resaka RMDM manahoana ny fanentanana ny olona amin'izao fotoana zao ny mizotra araka ny tokony izy misy moa ny fanentanana ary zany ny saorana ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny lalan'tiako Madagasikara tany amin'ny faritra district Parafaravola iny fa de fa mandeha tsikelikely moa midadasika koa moa le district zokorina satria miisa 2 ny commune anatin'ny district Parafaravola ka dia efa miezaka ihany moa zany ny solombavam-bahoaka manantanteraka ny zavatra zay fa de mbola tafaverina ao tsara zany ao tsara zany satria ao tsara lay tiako Madagasikara sy ny rafim-pitantanana zay napetraka tany satria zokorina tsara mba ho lazaina eto satria za mino fa manerana ny nosy zany de mitovitovy an'izay zay zavatra nitranga tany amin'ny fokotany namborimpotsy io any zavatra misy raha nandalo tany ny tenanay tamin'ny valomaritra satria mba nisy moa zany zay le fiarana samy eo an-tanany ka resaka vehivavy moa zany no ndresahana teo kanefa tsy vehivavy ihany ny tonga teo akantsa fa vahoaka ambana zaza madinika de raha mba niteny zany ny tenanay teo zokorina de hitanao mihitsy zany le etaetan'le olona sy le fanirian'le olona mahita ny tena eo hoe mitondra n'le afatra sy le resaka zay ampitany am'le vahoaka zany hoe vokatra zay le fifampiresana sy ny teny natao teo le etaetan'le olona sy le ahoana moa zany fomba filazany zany hoe le fandraisan'le olona le zavatra nresahana sy ny zavatra misy natao tany zokorina de hitan'ireo mpitondra tany atoerana apri arivan'iny zany de tena lasa misy marary mihitsy ery zalahy le zany tena ny afara zany tsy mamenatra fa zavatra nisy zany nisy tena hospitalize tena nisy marary kibo no ninona tsy fahazakana le zavatra ny fampiresana manoloana le vahoaka marobe de nidikan'izay zany tsy amin'ny Parafaravola na iny commune Antanambe iny ihany misy an'izay zavatra zay zokorina fa hitovitovizana daholo hoe le vahoaka mihitsy zany nefa mangetaeta hoe miandry mpitarika hoe inona tena zavatra misy marina manoloana ny ty fiainana latsaka katerena ty de eo zany ianao manao an'le hevitra sy miresaka miteny ny zavatra marina sy misy aty andreny votra zay le mahatonga an'le olona alina sy tena hoe zavatra misy moa zany tam'izany zokorina be manjara de hoe vaolana ozy izy hitanay mety ozy ireo tantsahmadinika reo de ny fiverenan'ny président Marc Ravalomanana ihany amin'ny fitondrana zay ihany ny lalana tsy teny zato kabary arivo fa nafinaritra tena nety le izy zokorina ary maromaro tahaka ireny fa karazana mbola démonstration moa zany zavatra natao zay fa vao miteny fotsiny hoe iny taotao iaksa de fa tena hoe zay lalana tokana de hoe ny fiverenan'ny président Marc Ravalomanana ihany no ialanay am'izao fantrana zao tsy veo ny tonton zany fa reo vahoaka maronisa zay ny fampiresaka tamin'ny tena de zay ny zokorina ka ianao manontany hoe manahoana ny resaka redynamisation sy ny anantiako Madagasikara ao tsara zay resaka redynamisation zay tarity ny solombavam-bahoaka député Rabekitsana de maheno an'izany daholo zany ny any tanàna rehetra any eny ary mamaraparantsika taotao raiky satria efa mandeha any ny fotoana mbola hiditreto ny ampisehatra manaraka ny député Alain Ratsimbazaha voafity tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny district ny Atsimondrano mbola ho avy ihany koa namana faniry inona ny tianao mafisana ara eto ampanarana na manoloana n'izany zahatra rehetrarehetra zany ohatrany tena tsy hoe ohatra moa zany fa rehefa bangola le izy
de tena rahona mainky be mihitsy no hita eo zany fiainana any ambanivohitra any. Ya ny tiako am'tinana an'izay resaka ny fampiresantsika amin'ny rahalahy zay sy ny toromarika maro samihafa teto moa zokorina dia mbola manentana foana zany a antsika vahoaka malagasy. Io moa zany na ho ela na ho aingana tsy maintsy ho tonga amin'ny zavatra zay. Fa eto moa zany za de mitondra ny feon'olona maro anisa ny vahoaka any amin'ny faritra izay hoe lalana tokana ihany zany no ivahana am'izao fahisaranana zao dia ny fikaonandom-pirenena na ny concertation nationale. Ka eto zany de mba mieritreritra sy mba mangataka tanandroa mihitsy an'ireo mpitondra fivavahana satria re zany nataontsika hoe ray aman-dreny hita maso solon'Andriamanitra azo sapaitanana eto amin'ny tanàna mba afaka ampiravona ny vahoaka sy ny olona zay fiheziny ato anatin'ny firenena. Ka de mangataka anareo mpitondra fivavahana zay anareo mpitondra fanjakana koa ao anatin'izany tsy fantatra moa na ho tonga am'izay na tsy ho tonga am'izay fa le foto-kevitra man tsisy ahilika fa fantatra fotsiny hoe aiza ny marimaritra iraisana ahafahan'ny vahoaka malagasy mba hisitraka an'izany filaminana sy mba hoe fiainana mirary araky ny tokony ho izy isam-baravarana. Fa roa manaraka zay dia teteny satria ty zavatra misy any an-tanàna zokorina ty aretina omby ty io ngamba tsy any amin'ny district anaparafaravolo na any faritra loatra mangoro ihany fa elaela io nainonana io eran'ny Madagasikara misy an'ty aretina omby ty mbola tsy voavaha foana io moa zany dia tsy de tampanafody ary raha misy ary le fanafody entina hitsabona an'le biby de lafo am'le vétérinaire anao moa fiseho an'le aretina aloha mba tsy le aretin'le omby zany zokorina raha any am-pampiambesana any izy any prof anany zany de mipiriritra tena mipiriritra lasa lavitra mihitsy de avy eo izy malemy le izy amin'ny maraina ifo zany malemy mitsangany le lohaliny dia ny zavatra natao moa zany satria izay zany mamalagasy any malagasy resaka tambavy io resaka tambavy io zany ameko toromarika antsika tantsara rehetra zay manana omby ao ny hoditra voandrotra hoditra voamanga ao ny voandelaka sy ny ravongavo misy moa ny ataontsika hoe mandrava sarotra reo zany taniana atao matoy tsara de atao anaty tavoangy de fatorana amin'ny tandrony ny omby akinina eo amin'ny tongobala eo de amena ray litre eo na arakaraky ny habean'le omby sy ny zanaka omby tena verina n'le resaka sotoavina sy le resaka ady gasy tsika zokorina efa tsy tatsony zay anaovana zay le izy zay zany le izy hoe ary io moa zany faly be zany nahita le resaka tombavao malagasy zay natao teo Mahamasina tena misy zany le tena mbola olona sy le maro anisa miezaka mamerina n'izay kolotsaina sy ny mamalagasy amin'ny malagasitsika zay ny zanyireo mpanjana tany mpitehana moa zany reo tamin'ny fotoan'andriny ka za mino zokorina fa tsy maintsy verina amin'ny tokony ho izy izay rafim-piaramonina sy masotoavina mamalagasy tena iray zay de ona faran'le omby aloha misitrana ihany sa sitrana ka sitrana tena hoe mifanafody amin'ny tena le amin'ny siansa amin'izao fotoana zany tsy raha le fanafody any amin'ny pharmacie sy ny anina aloha zany zokorina de tsy de hita ary tsy misy koa any tena marina fa tsy misy vétérinaire any amin'ny misy vétérinaire any misy vétérinaire any fa le vétérinaire koa miezaka mitady an'ireto tambavy reto de zay hoditra voandrotra hoditra voandelaka sy ny zany de somary asina sira kely zany mba masimasina satria andatra manko reto zavatra reto rehefa matoy tsara le fitaniana anazy fa rehefa avy misotro an'iny ndray mandeha indro ny biby de hita hoe matanjaka na le tainy ary zany de efa mijanona amin'ny teo aloha ihany eny ary teninao farany ary ya ny teny farany dia mangasitraka mangatelona ny zokorina sy reto mpiaramiasa atao mpanao gazety ato amin'ny MBS fa de mirary koa raha mirary mba ho samy ambininy amin'ny atao tsika menakavy riengany ty firenetsika ty sy ny vahoaka malagasy mba ho tonga amin'ilay teny filamatry président Marc Ravalomanana zany hoe tsy foana koa fahatenana fa mbola misy ny rapitso mangasitraka tompoko lahy soatra tompoko vavy eny ary dia isaorantsika itondora eksa nitondra an'izay famelabelarana sy fitondrana vaovao maro isan-karazan'izay ihany koa avy any tanàna rehetra any sationa amin'ny fotsiny ny tantarainy teo fa rehefa tena jerena izy de saika mitovitovy daholo zany ny trangan-javatra na ny eo amin'ny problema fampianarana problema ny fahasalamana problema ny trano finenana problemana biby fio problema daholy no iainana amin'ny zao fotoana zao zany tena hoe sahirana ilay olona hiditra ny namana faniry raha zafy manantany dia
ho avy eo ihany koa ny député Alain Ratsimbazafy raha nytoromarika ao ambadika ao efa misy ny faneho-kevitra amin'ny soratsoratra tamin'ny herinandro teo moa zany tsika tsy afaka nandefa an'izy iny satria tena nramima be tsisy azo natao dia lasa tsy afaka nandeha ny faneho-kevitra amin'ny alalan'ny soratra fa efa milamina izany zao de efa afaka raha tsika raha misy ary namana teknisiana tonga de alefaso ary irina so raha tovoarin-jaka miaraba tompoko faly tafahoana indray dia miaraba anao ihany koa i mamijo zany izay dia voky ny lacrymogène teo amin'ny parvis tamin'ny renim-bola sempotra hatram'izao ny tamin'ny 7 manko fotsiny tsikivy zany fa ny fiainantsika tsy maintsy mandrosy ihany ninninina i Carlina Carnandray hoe miarabantsika rehetra ozy tratran'izao herinandro vaovao zao de makasitraka anareo hatrany milaza ny zava-misy eto amin'ny firenentsika manana zo mihitsy sika malagasy tompoko afantatra ny zava-misy eto amin'ny tanindrazantsika itiana Eliana Rasoavimbola dia kokokoa inareo hoe zay avy ety Ambojanary aparafara vola de teneny mihitsy ray aman-dreny ny zava-misy aty amintsika aty aloatra aty tena manaraka tsara zany nareo any aloatra any dia moa tsy maintsy lazaina daholo i Patrika Iandorarivo zany dia miaraba ny miara-manonja de miaraba ny Patrika ihany koa Ery Ralbenja bonjour avy ety Brest de miaraba ny any Brest satria tena manaraka tsara mihitsy ny any Brest ao i Rota Rakoto Arvely dia salama ihany koa i Wilkoff Rocello faly miaraba sy mirarso ny miara-manonja rehetrarehetra de miaraba anao ihany koa i Alexandre India katrahany district Andilamena zany Andilamena ihany koa de manaraka akaiky miara-manonja MBS Radio Mada rinaso raha tovoarin-jaka ny vahoaka gasy rehetra de mijaly daholo amin'izao fotoana izao zay mihitsy le izy tiana Eliana miveriny indre-pandeha tena mariny zany tonton tena mampahelo mahita an'le ankizy mitaninandro mitsimpona io talapetraka io sady avy eo mbola tavy andro voalanjaina tena enjana be ny aty amintsika tonton sy fa tena lazao daholo ny zava-misy aty amintsika aty mankasitraka indrindra tonton ny atefa tamin'ny tonton Raex iny zany i Aja Emile moa zany dia miarabantsika rehetra ozy efa tena tsy izy tsony ity fitondrana ity zay no fahitan'ny olona azy verina kely i Alexandre mba mboarinareo ny lalana avohitravo mandeha Andilamena ozy fa tena misy vokatra vary be mihitsy any be de be toko ny tany mamokatra eto Madagasikara fa ny lalana moana azy no tena olana i Bruno Rabenandrasana salama dia miraba ny Bruno ihany koa zay zany ny faneho-kevitra tamin'ny alalan'ny soratra no entina tao misaotra namana teknisiana isika mianakavy toy ihany ny miara-manonja MBS Radio Mada ary dia ao anatin'ny izany no andraisantsika ny mpisehatra manaraka efa miomakomanao zany ny député Alain Ratsimbazafy zay tsy ivona ihany fa voafita amin'ny alalany tiako Madagasikara izy to amin'ny distrikany Atsimondrano fa misy ny tsetsatsetsasiaritra kely ao anatin'izany rehetrarehetra zany aloha dia raha ny teny amin'ny distrikany Avaradrano teny dia ohatra ny tany amin'ny fatra Sabotsy Namiana iny zay fantatry ny tena tsara moa zany dia misy ny toerana hatram'izay zany de tena hoe maizina rehefa amin'ny alina satria any anaty kizokizo le lalana midikiditra any amin'ny tanàna rehetra any any mantsy ny olon-dratsiny tena manao ny asa ratsiny zany dia amin'izao fotoana izao kosa aloha de efa misy ny fiovana tsy maintsy tenenina zany satria zava-misy raha ny ao amin'ny iny fatry Sabotsy Namiana iny zany satria de efa misy ny jiro tamin'ireny le toerana le tena be mpanendaka reny dia misy ny jiro ahoana moa ny fomba fiseho an'le fanendahana matetika zany zalahy raha fitaraina na azo efa nandritra ny fotoana maro telolahy izy no miaraka de eo amin'ny enina sasany ariva amin'ny 7 ariva eo am'le fodin'ny piasa zany de vehivavy aloha no tena petahany ny anankiray mibeda ny anankiray manampina vavan'le olona ny anankiray makaniarona sy mipoketra de iny izy no lasa tsy hita ao anatin'le kimaizimaizinao zany trangan-javatra miseho ka ny fisian'ny jiro dia afahan'ny olona tsy afahan'ny olon ratsy zany manao ny asa ratsiny satria ny ratsy eny de ao anatin'ny maizina izy manao ny ataony fa na zany na tsy zany koa de amin'ny atoandro be nanahary zao tompoko
dia misy ny manao ny asaratsany ka io zany na maizana na amin'ny atoandro dia misy foana ny asaratsy ataon'ireny olona ireny ka de isaorana zany aloha ny tompona andraikitra ao amin'ny commune ny Sapotsyname anao aloha zany zay niara-ny asa taminy tao aloha fa de efa mazava ny toerana amin'ireny misy ny komaizimaizina ireny ny ben'ny tanàna Afitra Andriamosa. Ndahoary namana faniry miarabanao. Ya miarabanao rena de miaraba ny technicien ny mpanaraka antsika naizanaiza toerana misy azy miaraba ndreo havana namana ny Dilambato mifampiresaka mifandray amintsika amin'ny alalan'ny soratsoratra ny page ny MBS sy ireo lafinjavatra maro zany ahafahana mifandray ny fiarabana ihany koa zany de ho malagasy rehetra na vita ny farany herinandro ny atrehana ny taom-baovao malagasy iny nanomboka tamin'ny zoma sabotsy nisy an'izany teto de nafinaritra zany rehetrarehetra zany nanomboka lakamisy koa ny ary lakamisy zoma sabotsy lahady lavalava le izy satria rehefa ohatrandreo moa zany tia malagasy le fety de le mito weekend iny le izy de mba afaka anapsio le fifankatiavana firaisakina ary raha ny fijery azy teo amin'ny tontolon'ny sary zany rina de nahazo vahana misy le taom-baovao malagasy ary manomboka voarain'ny olona lizy de any amin'ny faritra rehetrarehetra zany de efa manomboka mandray am'izay eo anelanelany le volana martsa sy volana aprily ny taom-baovao malagasy misy mola aty amin'ny volana septambra fa iny zany le hoe iraisan'ny malagasy iny mbola misy zavatra mila amboarina eo fa ny zava-dehibe aloha zany dia efa manomboka voarainy rehetra le hoe taom-baovao malagasy zany de iombonana zay fety zay io aloha zany ahafahana mampiombona ahafahana miverina any am'le sotoavina kolotsaina le fitiavana an'le malagasy de efa zava-dehibe zany fa ny zavatra tokony mbola ho alamina sy hojerevana akaiky zany de hoe ahoana no ahafahana tena mamoaka daty iombonana araky ny taratra ilay fandaminana arak'ilay fanisambolana malagasy any zany mbola mila ampitoviana tsara ny fomba fijery fa le fiverenana aloha zany sy le fankatoavana de efa raisitsika fo zava-dehibe mihitsy zay rina tamin'iny faraparany herinandro iny nanomboka tamin'ny 31 zany de nitohita aty amin'ny premier mitohita aty amin'ny sabotsy sy lahady ny endriky ny fankalazana de samy nanao tany faritra misy azy tany tao zany nanao karazana fampisehoana natao nanao karazana inona moa zay fampahafantarana amin'ny alalan'ny sary ny tantarany malagasy atao nanao rindrakira kely samihafa tena hoe tena vakotrazana hira gasy tena hira malagasy de taona no tena diabe na ampisehoany tena filatro malagasy samy manana ny fomba ny ampisehoany am'le hoe taom-baovao fa ny ombonana olo zany de hoe fidiovana fangatahatsodrano fandraisana ny avy tsy maty maromaro ny tao anatiny de arabaina ny rehetra na vita ny fety ny taom-baovao malagasy iny de mba tsy andalo fotsiny fa tena ny andrasany rehetra manko zany zao de hoe misy fandaminana mihitsy izy ty miaraka amin'ny fitondram-panjakana any rina any zany tsy fantatsika le fitondram-panjakana na tena miasa am'izay na tsy miasa saina am'izany fa tokony isy fandaminana mihitsy mampiantso an'ireo azo lasaina hoe ray aman-dreny sojabe tangalamena vavanjaka ampanjaka zany daholo nge ny antsoina azy loolona eto amin'ny tanàna zany to Madagasikara de mijery tsara mihitsy ny fomba ny amin'ny hoe tena ahoana ny andaminana ny taom-baovao malagasy ty mba hananana hevitra iombonana satria ny zava-dehibe dia efa manomboka voaray malagasy zany ka rehefa mifanjakana no manampitosika azy rina de ohatrany reny taom-baovao ny sinoa reny ny taom-baovao ny sinoa de tsarotsika tsara rehefa tonga zay fotoana zay de mikatana daholo ny tsena ny sinoa rehetrarehetra saiky manerana amin'ny Madagasikara fa inona nataon'izy ireo lasa miala eto Madagasikara izy ireo ary makany Chine de mamonjy ny toerana sy ny région misy an'izy ireo de mamonjy an'izany fety be tsy fankahitana zany ary ny azy tsy fety be hoe finanankalina rery fa misy fety be maro zavatra atao ny am'izany de io ihany koa ohatra ny hoe manao ny kolotsainy zareo makalaza ohatrany reny tena hoe fetin'ny fahaleovantena reny mihitsy manao lafinjavatra maro zay zany lay isehoany lay taom-baovao any amin'ny toerana samihafa zany raha isika ohatra fotsiny satria raha misy civilisation na tena mbola tranainy indrindra am'izao fotoana zao de ny civilisation na sinoa zany
tranahy indrindra dia zay mbola mampatanjaka an'izy ireo satria mbola mitazona izy ireo zany lay tena hoe kolotsaina sy le sotoavin'izy ireo de io na dia mitety firenena samy hafa aza nisono amina hoe fikaroana fitadiavam-bola fampivoarana ny tontolo ara-toekareny sy ny ambaindain'ireo teratanina de rehefa tonga ny fotoana rehetrarehetra dia tsy maintsy tsy miverina any tandrazana izy ireo makalaza am'izay ary na ohatra raka mitady any amin'ny toerakafa reo sono reo dia tsy adin'izy ireo hatrany hatrany zay fomba andrazan'zay sy zay fomba mampanaon'zay ka na iza zany tonga eo daholo ny civilisation rehetra na reo kolotsaina europeana na kolotsaina tatsinanana na kolotsaina amerikana na avaiza fa tena tazomin'izy ireo zay kolotsaina izy ireo zay de zany anisan'ny tena tokony mba hipetrahantsika ary zay nefa manomboka mafinaritra amintsika malagasy satria manomboka voaraintsika malagasy lay fandraisany lay zava-dehibe ny amin'ny hoe taombaovao de zavatra mafinaritra aloha zany de efa betsaka mifampirariso zavatra mafinaritra de efa manao anlay fitafy everina fa mamerina malagasy zavatra mafinaritra de manomboka voarain'ny olona le hoe inona zany atao hoe vary amin'ny ronono tondraha tantely zany inona natao hoe fandraisana ny avy tsy maty efa zava-dehibe zany zavatra azo lazaina hoe efa manomboka voarain'ny olona hatramin'ny velatsy misy dikany daholo nge zany de zany rehefa nandritra ny fotoana rehetra zay namozana na namoazana marina kokoa tany taona 10 tany hoany am'ty resaka tombaovao malagasy ty dia manomboka efa voaray izy tam'izany nangingina somary vitsivitsy mipakalaza fa am'izao fotoana zao zany de nafinaritra mihitsy hoe nisy toerana maro samy hafa avaradrano atsimrano Antananarivo renivohitra any amin'ny périphérique samy hafa any de efa betsaka ny nakalaza ary mba jejejo le malagasy de anao an'le taombaovao malagasy de efa mba falifaly ny nevon'ny fiarahamonina eny de mandeha tsara koa ny asa tanana malagasy satria ny asa tanana malagasy evokarina malagasy de anisan'ny mampandeha ny satroka tsia ny satroka penjy ny lambalanty samy hafa tena mafinaritra mifiroborobon'lay zava-misy de zay le izy hoe ny tsara de miverina malagasy tsika ny manaraka ny tontolo ny mondialisation tsy adino fa ny mitazona ny arenantsika zava-dehibe zany ihany ko anisan'ny mampatanjaka ny zareo indehana ihany ko zay fananan'izy ireo ankolotsaina sy ny sotoavin'izay fa rehefa tsy mitazontsika de ohatra ny aborigène nefa rahantsika re olona ny Australie re olona ny am'le firenena zay aty avaratra Amerika aty le peau rouge tamin'ny fotoan'andro zay resantsika zany efa zara fa misy izy am'izao fotoana zao de ohatra ny Canada ihany ko Canada de tsy le vahoaka canadianina tsony na Montréal io na Québec ny olonao fefa saika le immigrant le olona avy any firenena samy hafa ary raha misy am'izao fotoana zao firenena mandray olona avy any firenena samy hafa iady ampandroso ny toekaren'izy ireo de tena olona avy ety ivelany daholo betsaka ao Canada de niraritsika zany mba tsy ohatran'izany Madagasikara fa tena mba hotsika malagasy le izy ka na misy ary hoe adiny reto mpanambola zay mifikitra amin'ny tanitsika reto mifikitra amin'ny toekarentsika reto de zao taombaovao malagasy zao tokony ampitodika hoe ahoana am'izay ary ny raisantsika ina ka tena amerina n'le Madagasikara eo an-tanatsika de tsika ny mba mifehan'ny tontolo ara-toekarena rehetrarehetra mifampisitona fa tsy fampisitona anaty lavaka fa tsy mifampisitona avany ambony makaty ambany zany zay zany zavatra tokony hojerevantsika zany ka anaovana arahaba ho an'ny rehetra betsaka no mifanena teny amin'ny lalana teny de ho atolotra ho antsika rehetrarehetra zany zay arahaba zay betsaka ny zavatra ho resana aloha fa ataoko fampidirina fotsiny iny reny aloha zany fa ny raha no resahantsika eto indray aloha de tena maro de maro fa ianao moa zany mbola misy zavatra tiana ho ambara ihany amin'ty raha-piainany ity de efa norimbonatsika amin'ny rahalahy eto député Alain Ratsimazafy ihany koa mbola ao anatin'ny fanomanana zany de hiditra eo izy araka amintsika rehefa aveo be dehibe ny zavatra tokony ho resahana ao anatin'ny fiainantsika mihitsy am'izao fotoana zao teo moa fa nisan'ny resahana ihany ty resaka le hoe trano fonenana sy ny namantia de io ohatra mba tiako resahana kely ho ny namana faniry satria zao le trano fonenana zany ny miteny ny fanjakana hoe manana politika momba an'io zay dia manao trano de aveo le izy
hoe jerevana ohatra hoe ny mpiasam-panjakana dia mandoa an'le izy ao anatin'ny 5 taona mihainao an'le 5 taona zany ohatra mety tena hoe tena lava be zany sinsisisa dia ao anatin'le izy nefany misy ny atao hoe mbola fijerena ny kipitsopitsony maro isan-karazany zany sy hoe anao zany rehefa angatako koa de hoe mahazo fa mbola jerena ny dossier anao hoe manahoana momba n'ity olony ity manahoana an'zao de jerena amin'ny antsipireny ary de joroneto raha mifanazavana zay eno fa hoe nisy ny olona rejeté zany hoe tsy niraisina ny fangatahana zany de nisy ihany kosa aloha ny hoe voaray zany tao anatin'le izy fa zany rehetra izany dia ataontsika hoe mbola ao anatiny ilay fomba fitantanana zay atao hoe tsy masahana ny tena sarambabe mba aoka zany ninninona aloha resahantsika eto eo zany miteny ny ampitondra hoe zay efa manao fa ny sasany mody tsy mijery eny manao am'izay fomba anaovandry zareo azy fa raha ny zavatra misy aloha le maronisa zay teneno amin'ny banque mondiale hoe 700 amin'ny malagasy miaina ny ambaniny fahantrana zany hoe le classe moyenne efa tenenina teto efa tsisy tsony eto Madagasikara tsy misy tsony ilay classe moyenne dia ireo lay maronisa zany raha miresaka trano finenana dia zay trano finenana efa nisy azy teo aloha io ny toerany aloha zany fa mandeha manambadiny zanany raha ny tena izy arabaky teny de hoe mandeha mitokantrano de rehefa mitokantrano zany de manana ny tokantranony manokana fa le ankizy rehefa mandeha manambady tsy afaka manangana trano izy na de manana tany azy satria le oety manana tsy afaka anaovana an'izay de na izy mijanonao amin'ny tokantrano ny ray aman-dreniny na izy mandeha manofatrano ilay fidiram-bola nefa tsy maharaka mihitsy zay eny le tena fipetrany tsy maharaka mihitsy lay fidiram-bola lay tanora koa am'zany efa tonga taona izy de tokony efa hoe mandeha mitokantrano arak'izany fitenenana zany hoe tokantrano fa eo am'le fanaovana an'le trano zany raha hoe anangana trano izy na manana tany aza de tsy afaka anao an'izay mihitsy ilay ankizy na hoe ilay tanora manangana tokantrano za zany ohatrany hoe fiainana isan'andro kanefa dia iainana ilay izy le politika etsy an-daniny dia politika ny mpitondra zany zay tsy tena mamahan'le olana eo amin'ny resaka logement manao logement ry zareo ekeny zany io hita eo manao ary fa firy isan-jaton'le malagasy zay miaina ao amin'ny ambanin'ny fahantrana no afaka isitraka an'le izy betsaka ne ny olona eny ambany tonelina matory tsy manana trano isitriany reny tena marina mihitsy le hoe isitriana fa tsy hoe fonenana tsy mitovy zany tompoko ny atao hoe trano fonenana dia mafeno ny fipetraka rehetra amin'ny mahatrano azy fa le hoe zaraza misy isitriana afa mihitsy ny dikan'izay tsy trano fonenana tompoko ny dikan'zany hoe trano isitriana zany hoe trano isitriana de hoe mba tsy tratran'ny orana mba misy atoriana hoe zara zany satria le aina zany io de tsy maintsy misy isitriana fa tsy mafeno an'lay fipetra maro isan-karazany am'le hoe mahaolona zay no mizavatra mitranga eto Madagasikara am'izao fotoan'izao tsy mahatafatsangana trano intsony ny olona araka ny teneny ny tontora ex avany parafaravola teo hoe miverina am'le fiainana taloha manao trano zozory satria raha nao trano borika ianao raha ho asiana vato araha moa de fa tsy koty zany satria tsy tafavoaka mihitsy ao anatin'ny lay raharaha kanefa zany io resaka trano fonenana io de anisan'ny tena hoe zava-dehibe io iantohana ny ain'ny olona satria rehefa tsy zarizary le trano fonenana dia tsy misy mihitsy ny hoe tafitra ao anatin'ny hoe fanajana ny zon'olombelona zany izay raharaha izay ka ireny zavatra ireny zany de ahitana taratra hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena malagasy am'izao fotoan'izao misy zavatra tsy mety satria any am'le tena le mahaolona ane tompoko tsy any am'resaka hoe sakafo ihany marina hoe io aloha ny voalohany tsy any am'resaka sakafo ihany fa any am'resaka trano fonenana mihitsy io zany tena zava-dehibe sa toreny amin'ny arabe daholo ny gasy zay ve zany no iafaran'ity raharaha ty
sa hoe atory any anaty trano sase daholo ary le izy efa hita mihitsy hoe vokatra ilay amin'ny fahasairanana vokatra ilay hoe mikorosofahana ny farim-piainan'le malagasy de amidiny ny tranony de rehefa amidiny tranony mahazo vola kely io izy a de lasa izy miodikodina any hoe manofa izy aloha tsy voalohany tsony ko nefa trano de voaroka be dehibe am'izao fotoan'izao sarety mijery ianao sarety inona ny ambonin'ny sarety farafara armoire komody fitaovana hoany any amin'ny lakozia de hoe hoaiza de hoe nde hifindra-trano satria naninona nahita problema atao amin'le tompotrano tao zavatra atao amin'ireny voatra sy manodidina misy an'izany a dia ohatran'izay de sasany ray nohon' le mitatra ilay fahasaranana de atao kitay hatramin'ny latsim-pandriana tsisy fandriana ntsony fa atao kitay le latsim-pandriana sy ny vatam-pandriana de matory amin'ny tany zany no endrika fahasairanana iainan'ilay malagasy maronisa amin'izao fotoana izao ka io mantsy le hoe mbola misy zavatra mirentirenty tsy misy an'izao hoe tsy misy an'izao hoe ro misy hoe efa mamahaolana mamahaolana ahoana le vahaolana tolotra zay hoentin'ny atao hoe ny régime am'izao fotoan'izao zany ny fanjakana firisan-jaton'le malagasy no afaka isitraka n'lay trano ataonareo zay zany le fanontaniana firisan-jaton'ireo malagasy ireo satria ilay malagasy zay maronisa miaina ambanin'ny fahantrana dia nataonao ara hoe ao anatin'ny 50 taona no amerenana ny atao hoe valeur ny vidin'le trano zany tsy mbola ho tafavoaka mihitsy satria ilay hoentimanana am'izao fotoana zao zany anotsy ao le hoentimanana am'izao fotoana zao mihitsy ano le démarrage sy le hoe zay entina miainga zay zany tsy misy eo ampelantanan'ilay malagasy de inona zavatra mitranga le kely ananana efa eo iny foana no anobinana farany tsisy tsony de rehefa tsisy tsony de lasa 4 ny afarany zay le izy zany hoe ny eo amin'ny lafin'ny sakafo zany de totongana tanteraka mitotongana tsy mihinana sakafo ara-pahasalamana intsony ny akamarony malagasy hoe zara raha mihinana aloha satria le vidiny efa tsy ho takatra tsonyko tsy takatra tsony le vidiny io ane tsy resaka hoe mandeha midina kely etsy mitsena etsy ananiny etsy de hoe manahoana ny vidiny entana de zao reny aloha zany endrika ivelany etsika ataony ny fanjakana tsisy miteny an'izany hoe ratsy tsisy miteny an'izany mihitsy hoe ratsy fa le tena vahaolana aiza satria efa voka-javatra daholo ane no miseho am'izao fotoan'izao raha eo amin'io resaka vidim-piainana io zany ny tenenina teo hoe mbola eo amin'io vidin'ny lasantsy any amin'ny toeram-pivarotana lasantsy any amin'ny station io ny iainana aloha am'izao fotoana zao aloha kanefa le vidina ppn efa miakatra mahazatra mantsy hatramin'izay averimberiny ihany nahazatra hatramin'izay de hoe rehefa miakatra ny vidin'ny lasantsy de miakatra amin'ny frais miakatra amin'ny vidim-bary miakatra an'izao zay miankina amin'ny fitaterana rehetra de miakatra vokatra ilay fiakaran'ny vidin-dasantsy eny amin'ny pompy eny amin'ny station fa am'izao fotoan'izao tsy zany am'izao fotoan'izao mbola tsy mihetsika ny vidin-dasantsy eny amin'ny pompy am'izao fotoan'izao eny amin'ny station eny fa ilay vidim-piainana efa miakatra x2 x3 aza vao hoe zay de eo am'izay zany miteny ka io ane nisy an'le resaka confinement ka io ane nisy an'ny ady tany Ukraine io ane nisy an'izao ny malagasy tompoka tsy te halalan'izay ady any Ukraine any tsy te halalan'izany ny vahoaka ny tantsa any Betroka any Betioky any Akandreo tsy mahalala'zany izy fa ny fantany de hoe misy mpitondra eo zay mifantany ny andraikitry ny mpitondra dia ny mamahaolana zay ane no andraikitry ny mpitondra na firenena izy frantsay zao amin'ny lahady hifidy filoham-pirenena zay fidy filoham-pirenena ary zareo de inga Macron zany mbola ilatsaka ao de misy candidat ifaninana maromaro Marine Le Pen ary Zemmour sy ny sisa de neny frantsay de zao ihany ny azy tsy miraharaha zay ady any Ukraine any izy fa hoe zay mpitondra mipetraka eo dia mila mamany olana mahazo ny vahoaka frantsay ary ny frantsay tsy te halala mihitsy
raha vao misy hoe zavatra hafahafa hitany hoe tsy mipetraka tsara amin'ny fiainana de iny izy fa efa mikitaba tena mikitaba mihitsy ary dia manao fihetsiketsehana isan-karazany ary any amin'ny temera frantsay eo tsisy akitsitsitsy fitenenana mihitsy fa na filoha-pirenena na inona dia mahazo ny anjarany daholo ohatran'izany zao le farany tao inga Macron le niteniteny ohatran'ny fiteny tsy voafe iny tsy ho tenenina eto le izy fa be dia be ny resaka momba an'iny de inona hoy izy anareo no zavatra antranga tena nahazo mihitsy tamin'ny resaka momba ny hoe fandraisana fepetra momba ny Covid zany hoe lalàna hoe tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao de zany ny any amin'ny zareo zany ka ity resaka hoe vidim-piainana ty resahana foana fa raha ny zava-misy dia tsy voafe le izy zay ny zavatra misy tsy voafe ary le fifehezana azy tsy ao anatin'ny 2 andro na 3 andro fa io tompoko dia vokatry ny zavatra efa nitambatambatra tsy fandraisana andraikitra nandritra ny taona amin'ny mahatonga an'io zay ohatra fotsiny hoe resaka vary le resaka vary de tsotra fotsiny le izy tsotra fotsiny le resaka vary raha ohatra ka ny karakaraina ny resaka barazy ny lakany rano tany amin'ny ohatra fotsiny hoe sopotro Madagasikara sisa tena nampiana ny tatsa tena nampiana fa tsy hoe style ivelany fotsiny tena nampiana tao anatin'izay telo taona mahery ny sy ty régime ty zay tsy tokony hanafatra vary tsony satria efa nitenenina teto hoe vita ny tatsa malagasy ny mamokatra vary 20 taonina ny 1 hektara hatrany amin'ny 12 taonina ny 1 hektara efa nisy teto zany ka raha ohatra hoe 1 hektara mamokatra 20 taonina na 10 taonina na 12 taonina de mbola hanafatra vary ve malagasy ao anatin'ny taom-pambolena anankitelo ao anatin'ny taom-pambolena anankitelo satria mbola tsisy cyclone hoe ninona tany amin'ny voalohany sy faharoa le faraparany teo zany vao nisy cyclone anankitelo be zao nandalo teto fa na zany na tsy zany nitondra orana ankiosy tamin'ny tany maina zany dia eo zany no mipetraka tsara mihitsy n'ilay fanamarian'ny mpandinika ny toe-karena ny amin'ny hoe ny fanapahan-kevitra raisina eto amin'ity firenen'ity de fanapahan-kevitra izay mamaolana amin'ny ampahany araka ny teneniny vahintsika teo mamaolana amin'ny ampahany fa le tena olana fototra tsy voava fa ohatra miodikodina fotsiny le izy io zany zao de andrasana tsara mihitsy satria raha mijerena zany zao ny vidin'ny ray baril aloha hatreto amin'ny petrol am'sehatra tsena iraisam-pirenena de mbola any amin'ny $100 mihoatrany foana le izy de raha ohatra zany reto kompania misy mpanafatra reto ka ividy tsy maintsy ividy na hoe tsy maintsy hanafatra an'ilay petrol amin'ny vidiny mihoatra ny $100 de tsy maintsy misy fiatraikany zany zay eto amintsika na zany ny vidin-dasantsy eto amintsika tsisy resaka politika zany na ohatran'ny inona raha tsisy resaka politika zany fa resaka kajy tsotra fotsiny raha nafatra lasantsy zany amin'ny hoe vidiny mihoatra ny $100 amintseny raisam-pirenena io ireto mpanafatra reto eto amintsika satria ny tsika afarana ary lasantsy voadio no afaratsika dia tsy afaky ny amono antoka izy fa tsy maintsy hifanaraka amin'iny ny amarotany azy eto satria misy kajy bidabe koa satria zareo mpandrara tsisy an'izany mpandrara manao asa soa zany eto ambonin'ny tany raha miresaka hoe kajy tsotra zany miresaka fandrarana mivantana tsisy an'izany fa tsy maintsy manao kajy izy satria mbola misy hetra ao misy an'izao kopitsopitsony isan-karazany be deabe dia izay zany miankina am'izay kajiny eo zany no amarotany an'le izy le fanjakana nefa etsy dia sahirana sanganeny satria le vahoaka ato efa menimenina be de ahoana no iatrehan'le vahoaka efa tena sahirana an'izay raha zay ny lasantsy ara mbola mividy am'izao mbola tsy niakatra hoy isika le vidim-piainana efa miakatra de vao mainka ave fa hoe ietsika eo io de inona ny zavatra hitranga eto tena hoe any amin'ny resaka fiainana isa-tokantrano ny resaka amin'izay fotoan'izay fa tsy misy hoe mikajy lavitra be na hoe fanadiadiana lavitra be fa zavatra tsotra fotsiny de raha ohatra zany ka hoe mividy amin'ny mihoatra ny $100 ireo mpanafatra lasantsy ireo dia tsy maintsy ataon'ny fanaranaraka amin'izay ihany koa zany ny mende hamarotany azy zay le kajy zany zay tsotra kely
de raha ohatra zany tsy tiana ny etsehan'io vidina lasantsy io am'izao fotoana zao nefa ny mpanafatra lasantsy reto compagnie reto anafatra amin'ny vidiny mihoatra ny $100 de tsy maintsy manetsina zany an'le elanelany zany izay ny fanjakana zany mitady solution an'zany aiza nefa nahita vola an'zany ahoana ny fomba anaovana an'zany volana avril tsika zao ho hitatsika ao ny volana mai tompoko mai juin eo zany hoe tsisy resaka politika fa tena resaka hoe kajy tsotra ary zay sanandro de mijery foana hoe manahoana ny vidin'ny baril eo amin'ny tseny resam-pirenena mba nisy fidinany sa ahoana zany le fanontaniana mipetraka fa hatreto aloha mbola mihoatra ny $100 le izy mbola mihoatra ny $100 de ny any ivelany any moa zao mbola mitony ady fa nga io ady ny Ukraine io nga rapitso ny vahany io zao ary vao mainka tena faty olona mitsiitsitra eraky ny tanàna hatramin'ny alika mitsiitsitra daholo memafy zany le gidragidra dia tsika eto andanin'izay tena hoe miandro fotsiny miandro maso ka raha ohatra hoe mipetrapetraka tsara le politika zay nety mpitondro hatramin'izay dia everina fa tsy de hitaintaina fa isika am'izao fotoana zao zay hoe isika zay na isika vahoaka hoentina na ry zareo mpitondra fanjakanao zareo ny miteny fotsiny hoe monsieur Etsero monsieur Teles ny namany fa mitaintaina daholo zao amin'ity resaka lasantsy ity satria isika mbola miankin-doha amin'io ndao ry namana faniry zay lasantsy ny teneninao zay rina manko no mba tsara ihany hitondrana ny fanamariana avy any anivon'ny OMS satria ny fanamariana avy eo anivon'ny OMS zay sotomitsika tamina gazety amseho isan'andro rehefa avy eo iresaka amin'iny resaka trano resahanao iny fa ny zava-misy eo anivon'ny OMS zay resantsika zay ny amin'ny hoe namoaka zany ny OMS zany ny amin'ny vidin'ny solika nanomboka tany amin'ny jona 2024 ka hatramin'ny marsa 2024 de ny ao anatin'izay resahan'ny OMS zay de hoe tany amin'ny vidin'ny baril $64 ray baril zany dia am'izao prix an'izao ihany no prix-any lasantsy gasoil pétrole lampan zay fampiasa ho any eto Madagasikara zany hoe lay lasantsy fampiasantsika isan'andro io na le hoe super carburant zany le samplon 95 de 4100 zay zany prix à la pompe amin'ny ariary io zany ny pétrole lampan de 2130 ariary ary ny gasoil de 3400 juin 2019 décembre 2019 décembre 2020 décembre 2021 zay resan'zay raha taty am' juin 2019 izy de $64 ny ray baril décembre 2019 izy $67 ny ray baril décembre 2020 izy $49 ny ray baril décembre 2021 izy $74 ny ray baril ary tam'ty volana marsa 2024 ty dia $117 na $710 ny baril ny solika zany ndraisitsika reo azo lazaina fa prix zay navoaka ny OMS reo zany na ny office malagasy des hydrocarbures ao anatin'ny évolution day principaux paramètres 2019 à 2022 de reo zany le prix 4100 2130 dia 3400 raha ny vidin'ny gasoil ny lasantsy sy ny solika fandrehatra dikan'izay zany rehefa jerevantsika am'ireo le izy de hoe nanomboka taty am' $64 $117 izy volana marsa ary nisy teo anelanelan'izay tamy décembre 2020 de nidina $49 am baril ny solika teo am' tseny raisam-pirenena fa mbola io prix io prix eto amitsika zao izy $117 io 4100 io ny solika lasantsy samplon zany 95 ny pétrole lampan 2130 ny gasoil 3400 dikan'izay zany mato zao trangan-javatra zao no miseho ny ady me mafy be any Ukraine sy Russie ny Rosiana fetsy be eo amin'ny lafiny gaz fotsiny ohatra de hoe tsy maintsy vidinany roble amin'ny unité ny volan'ny Rosiana ny vidiny gaz eo amin'ny tsena raisam-pirenena na de nidina ary amin'ilay hoe famaizana ara-toe-karena ny Rosiana dia tsy misy zany fividianana gaz azo atao ho an'ny Russie satria izy mpamokatra gaz voalohany indrindra raha tsy amin'ny alalan'ny
rouble ohatran'izay ihany ko ny solika zany avy any Russie de manao négociation tifitra makaty Venezuela zany ny tandrefana zany satria ratsy sary eo anatrehan'ny Qatar eo anatrehan'ny Arabie Saoudite sy Iraniana zany rehetrarehetra zany anisany tsy maintsy diniana daholo anatin'izao raha zao ka rehefa mijery an'izao zany tsika de tsika hoe apoizina io ny fiakarany vidy solika io apoizina zany ny fiakarany vidin'ny solika eny amin'ny station d'essence am'izay hoe prix à la pompe zay satria raha ohatra ka hoe ny azo azy tao ny vidin'ny solika de arakatsika avy hatrany zany le izy ny amin'ny hoe taty am $49 $64 $67 $74 $117 am baril io nefa vidiny any Madagasikara tsy niova nanomboka taty am 2019 de ozy tsika hoe raha izay zany zavatra mitranga ka raha io zava-misy io anatrehan'ny ady io sy le fitotongavana an'le vola eo amin'ny tsena iraisam-pirenena de azo heverina zany fa hiakatra ho an'ny eto Madagasikara fa ny fiakarany an'ny eto Madagasikara de hoe hitarika inona satria rehefa miresaka solika itsika de misy fitarian'ny lafin-javatra maro zany ohatra fotsiny resantsika eo anatin'izay ny PPN satria tsy maintsy amin'ny alalan'ny solika no ahafahana manao ny fitateran'entana zay tonga avy any amin'ny seranatsambo manana seranatsambo telo isika zay azo lazaina fa tena miasa lehibe zay manao reo fitaterana ny entana avy any amin'ireo fireneny lehibe fandray Madagasikara fatatsika ohatra ny Vicine Thomas na Majanga Toliary fa misy ireo saranatsambo madinidinika fa misy any reo entana avany fa raha ho an'ireo vavety zany de saika am'ireo telo ny resantsika ireo saingy hoan'ny tena hoe miasa mafy de any avy any Thomasina dikan'izany zany de hoe rehefa mivoaka reo entana miala any am'ireo aseranatsambo reo dia tsy maintsy misy ny fitaterana azy voatona zany lafa ny fitaterana sy ny PPN raha izay faharoa ihany ko eo amin'ny lafiny ny herinaratra satria saika mbola manodina ny jiro manerina Madagasikara am'izao fotoana zao dia lay centrale termika avokoa zay mandeha amin'ny alalan'ny gasoil misy ny lorta fa mbola vitsy le groupe zany resantsika zany dikan'izay zany tsy maintsy hanetsina ny vidin'lay gasoil ampandehanana an'izay groupe zay ihany ko zany ny mpananjara zany miainga avy any am'le fournisseur zay mamatsy ny jirama zany donc tsy maintsy réviser amin'ny prix ihany ko ny jirama manoloana am'izao fa eo ihany ko reo industrie zay miasa sy mampiasa fitaovana maro eto amintsika ary manao asa misy industrie vitsivitsy ihany eto amintsika zao lazaina hoe vavety zay tsy maintsy ampiasa herinaratra na ampiasa solika ihany ko ampidonana an'ireny groupe reny raha ohatra ka tsy matosika ny herinaratra dikan'izany rehetrarehetra any de misy vidin'entana voakasika eo satria misy famokarana ny ataon'ny industrie ho an'ny eto Madagasikara reo aloha zany ny tena akaiky indrindra fa le anankiray zay tena akaiky ny vahoaka iainany andavanandro isanandro raha ohatra ka misy ny fiakarany vidin'ny solika dia ny sara-pitaterana ifamezivezentsika ny taxi be zany ny taxi ville zany ny taxi moto efa manomboka mahazo vany izy am'izao fotoana zao ny taxi brousse zany de zany no tokony ifatohan'ny adevitra tsara ny amin'ny hoe aiza ny anticipation ny fanjakana matoa mbola miody ny jirama io mbola voalohan'ny fanjakana tsakany sy andavany ve ny volan'ireo fournisseur zay na tsy ara-dalàna ara ny quantité livré mbola adevitra zany rehefa nitondrantsika adevitra tetiny amin'ny hoe ny quantité livré ny fournisseur raha ohatra ka 28 mégawatt tena izay ve no livrena eny anivon'ny tsena ohatra zany resantsika zany raha tsy izay le izy fa ty amin'ny puissance zay ambany mégawatt tena izay tokoa ve no livrena eo anatrehan'ny tsena zay omenizy ireo ny jirama zay atolotra makany an'ilay mpanjifa zany satria betsabetsaka ny groupe tapatapaka akoatran'izay resantsika zay de ny aminy hoe tsy maintsy mandony vidin'ny solika ny fanjakana amin'ny alalan'ny jirama fa voalohany jirama ara-dalàna ve ny vidin'ny solika zay vidiny any amin'ny orinasa zay
fournisseur zany solika zany Sovena ny akaiky indrindratsika am'zany Sovena raha teo manana groupe miasa ao anatin'ny orinasa Jirama io raha ohatra ka tsy voaloha ara-dalàna zany ny elanyelam-bidy tokony andohavana an'zany ny fanjakana ve mahaloha ara-dalàna an'zany satria nisy fotoana zany adevitra hoe mbola nana ny fanjakana nanan'ireo fournisseur vola ny fanjakana na ny ofa ny groupe na ny vidin'ny solika adevitra roa samy hafa zay resako amintsika zay de raha io zany de hoe tsy maintsy misy compensation ataondray zany any am'izay a Jirama zay mba hampiodina an'le jiro malagasy ka tsy isin'ny délestage resaka amintsika ka Sri Lanka rehefa aveo hoe 13 heures par jour no misy ny délestage en Sri Lanka ary grève be tsy ifakahitany any satria crise économique en Sri Lanka am'izao fotoana zao tamin'ny faran'ny teo zany ady lehibe zany en Sri Lanka de ato ihany koa zany mbola tafapetraka tsakany sy andava ve reo solika zay tokony homena ny taxi be sy reo fiara fitaterana zay hoe nitazomana nyo prix dimanjato ariary compensation daholo zany resantsika zany raha ohatra ka miakatry ty vidy solika ty mbola mahatazona ny teny ve ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministera ny fitaterana any le adevitra tytsika horesana zany ka manaikitsy tsika aloha am'izao fotoana zao ahoana ny tahirin-tsolokitsika mbola ampiatrena ve ahoana mahakasika indrindra reo compensation an-javatra maro be zay tokony ho atao le fitondram-panjakana makany am'reo tokony asitraka an'zany mbola manana an'zany vola zany ve fitondram-panjakana de idiratsika lalindaly zay na rehefa aveo ihany na aorina zao adevitra zao satria mbola betsaka zavatra tytsika horesana malona izany eny ary ny fetaka iketo ny député Alain Ratsimazafy iny moa zany de suite n'lay resaka ny fanaovana tany amin'ny tamin'ny namana rina zany de mitoy tamin'izay tsika député Alain Ratsimazafy fa mbola lavitra be ny adevitra iny zany fa ho hitantsika io ihany fandeha no fa tena le fiasan'le fanjakana mihitsy ny tiatsika ho fantatra hoe vita ve ny manetsina andreo lavaka be da be zay andalovan'lo fa efa eto moa ianao député de miarabanao ya miarabanao namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ny ty maraina ity manantitra ny araba manokana moa zany tamin'ny ahatratrarantsika ny hoe taom-baovao malagasy zay vonankalazaina andro vitsy lasa izay eto ihany koa dia manoko-patanana manokana am'ireo atao hoe mpanaraka tsy tapaka ny fandarana miara-manonja namana faniry anisan'izany any amin'ny commune Ambalavao ry Andriamatoa Benja sy Andriamatoa mamy zany de anisan'ny hoe tena miondana mihitsy zay raha ohatra ka ny fandarana miara-manonja ny resahana tsy adino ihany koa reo namana zay any amin'ny fokotany Atambo any ry Andriamatoa Rafiakinana ry Andriamatoa Naina ry Mamy ry Ndretsa ry Rasolo Arfidy reny moa zany de satria nisy fidinana ifotona atao tamin'ny herinandro lasiny namana faniry de anisany napitran'zay hoe tena manaraka anareo tsy tapaka zay na izanaty zany dia tamin'ny fahasivy amby roapolo ny volana marsa teo ihany koa zay tsy ela ihany koa nankalazantsika ny hoe atao patsiarovana andreo mahery fony firenena de anisy ihany koa ny fandalovana teny amin'ny faritra be masoandro sy ny manodidina iny zay natrehana moa zany ny hoe fiaraha-miombambavaka ny arahana tamin'ny FFKM teto amin'ny faritra Tsimondrano de tazana tany ry namana Dola ry Ramatoa Anita teo ihany koa ry namana Sergino rendretra reny dia anisany hoe manaraka tsy tapaka n'izao fandarana zao ka anaovana an'izay kopatanana izay de manasatsika rehetra moa anaraka ny fandarana hatramin'ny farany satria dia eto no anomboka indray ny anjaranay sy ny namana faniry amin'izay adevitra mahakasika ny raharam-pirenena izay ya mariny zany député Alain Ratsimazafy de iroso am'izay tsika anatin'ny adevitra efa karazany nanokatra varavarankely ihany moa namana rina teo de ny teny ihany ny tenako teo
adevitra be ty tontolony solika ty satria io koa de conditionné nylay fifanarahana arabola zay fanaova Madagasikara am'mpanamatsy vola de nitahirim-bola iraisam-pirenena zany na ny FMI anisany mametraka an'izay satria ny nazy moa zany l'équilibre budgétaire zany tena zava-dehibe amin'izy ireo ka ny ahafahana zany mitazona hatrany reo vidin'ny entana sy ireo sandany vola sy ireo kirakirany vola miditra sy mivoaka ho an'ny eto Madagasikara zany isika manana n'lay fiarahamasa amin'ny FMI amin'ny alalan'le fonds élargi de crédit zany de rendretrarehetra eny na nyresaka viditsolika isika sy nyresaka jirama sy ny hermady sy ny sisa dia anisany tafiditra tao anatin'lay fipetra napetraka ny vondrona iraisam-pirenena avokoa ny amin'ny ahafana zany mametraka tsara ny tongotra ara-toekareny Madagasikara amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra am'ireo orinasa telo lehibe sy ireo secteur telo zay anisany miasa ho an'ny eto Madagasikara izay ka ino mikasika an'iny député Alain Ratsimandrava fa tamin'ny faran'ny herinandro teo de mitoy androany de nisy fiaonana nataon'ny ministry ny industrie sy mivaritra sy mifantsifana miaraka tamin'ireo mpanondrana mpanafatra entana manimanina kokoa eto Madagasikara zay anisany ihany koa zany mpandraraha zay nanana fifandraisana an'ireo firenena samihafa amin'ny alalan'ireo entana filany vaoka amin'ny andavanandro de mitoy izy androany de makany am'ireo tena manakaiky mivaoka zany reo tena mpandraraha zay manao ny asa fitsinjarana ny entana zany amin'ny akabiany eny anivon'ny tsena rehetrarehetra ho an'ny eto Madagasikara indrindra eto amin'ny faritany na Antananarivo io ny zava-misy hitantsika io tsisy zay tsy mikaikaiky am'izao fotoana zao ny am'izay vidin'ny entana zay mandeha le fiaonana samy miandry ny rehetra hoe fiaonana famonoana afo ety sa fiaonana hitondra vahaolana sy fiaonana fotsiny ihany no sarinady ka hametrahan'ny fanjakana ny maimiziny indray na ny teny ambarany indray manoloana vidiny entana satria tsy nahefa zany le fanjakana tao anatin'ny volana maromaro zay nanomboka ny volana septambra nametrahana ministra teo am'izay toerana zao mbola eo izy tsy voavaly telo andro filopirenena io ny zava-misy hitatsika ho an'ny vidin'ny PPN sy ny PPN ihany fa ny matériaux de construction sy ireo zavatra filainy vaoka amin'ny andavanandro député Alain Ratsimandrava marina tokoa zay ambaranao zay namana faniriy satria taorinan'ny fivoahan'ny fampitam-baovao taorinan'ny fivoriany atao hoe teo anivon'ny filakevitra ministra zany de nandeha ny adevitra teny anivon'ny fiarahamonina makasika an'ity resaka fiakaran'ny vidim-piainany ity ary maro ireo olona tena mametraka ny taraina mihitsy zany makasika an'izay fiakaran'ny vidin'entana zay zay hitatsika eny an-tsena tsy mahasahana tsony ny vola miditra isa-tokantrano ny atao hoe ny fividianana n'ireo entana filana andavanandro ary raha midina ihany koa tsika ary eny anivon'ny tontolon'ny ambany vohatra eny dia maro ireo tatsaha no velotaraina mahakasika ny vidin'ny zesika sy ny masom-bola ohatra indrindrindra ho an'ny zesika moa zany tena mampitaraina an'ireo tatsara io satria mahatratra 10,000 mahery ny vidin'ny zesika raiky lao am'izao fotoana zao raha toka tany amin'ny 540 tany no atao hoe fividianana an'izany teo aloha zany hoe efa tsy zaka ny isam-batan'olona intsony ny fiatrehana nyty lafy ny fiakaran'ny vidin'entana eto Madagasikara ity tao anatin'ny fampitam-baovao ny filakevitra ministra farany teo de misy araky ny nambarana namana faniry teo ny hoe fivoriana iarahan'ny ministra tompona andraikitra zany hoe ministra ny varitra sy mifantsifana zany fiaonana zay atao miaraka am'ireo mpandraraha mpanafatretana sy mpanjinjarany entana zany amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny zavatra antenaina namana faniry de hoe tena mba hita vahaolana tokoa aorinan'izany fiaonan'izany satria raha mijerytsika efa nisy vanim-potoana raha natadidy tsara ianao de nisy ny vanim-potoana zay ny rahan'ny filoha-pirenena sy ireo mpandrarahany solika teto Madagasikara tamin'iny taona lasa iny nampanantena mafy ny filoha-pirenena tamin'izany fotoana zany andro vitsivitsy talohan'ny nisian'ny fiaonana fa hitady vahaolana aman'izay mba tsy ekaran'ny vidin'ny solika zay ary ihany koa apiena arak'izay azo atao an'izay vidin'ny solika zay eto Madagasikara inona ny zavatra nitranga ny rahantsika nahita fa nandidina ny 100 ariary eny no hany mba fidinana tazatsika tamin'izany viditsolika teny amin'ny pompe zany
eo zany no nabe resaka tena nivon'ny fiarahamonina mahakasika an'ity fionan'andriamato ministra ny vatro ity sy ireo mpandrarary eo hoe araky ny nambarana eo teo ve hanao sarinady ve sa tena hitondra vahaolana ho an'ny voaka malagasy satria efa ny ampahamibetsaka tamin'ireo sambo roapolo lazaina zay efa tafiditra eto amintsika move eo zany ny fanontaniana ho an'ny tsiraray move ny atraika teny anivon'ny tokatranontsika siray avy ny fanafarana na fahatongavan'ireo vary zay nafaran'ireo na ireo ppn-nareo zay marihana fa efa ny atsasaky ny mahery zany efa samby folo mahery zany efa tonga teto Madagasikara fa ny vidinentana eo ihany tsy niovy zany vidinentana zany ary vao maky miamiakatra isan'andro ny vidin'ny menaka omaly tsy vidin'ny menaka androany tsony ireo filana andavanandro madindinika iarahantsika mahita eny anivon'ny tsena eny fa dia tsy mitsaha miakatra zany ary ny olona anankiray am'izao raha atao hoe mitondra 4 ariary andeha eny an-tsena de zara raha misy ao anaty harona kanefa dia tapitra ny vola 4 ariary zany hoe efa tena tsy manana ny lanjantsony lay ariary lay volantsika malagasy am'izao fotoan'izao mety ho maro ny antony araky nefa nambara teo ary anisan'ny zavatra anankiray zay tiako marihana ny hoe tafiditra ao anatin'ny kajikajy amin'ny famoahana ny hoe tokony ho vidinentana ny volalany zany am'ty lafi ny fitateranyity am'izao fotoan'izao na manafaniry de tena menimeny ireo mpitatotra mahakasika ny faratsy ny lalana eto Madagasikara raha lalana tokony natao ora vitsivitsy de efa ataontsika hoe fois 2 an'izany lasa fotoana lany eny ampitaterana nyreny etany reny zany hoe miakatra ho azy ny saran'ny vidinentana mahakasika an'izay satria ireo lafim-pandaniana rehetra dia tsy maintsy manao kajy an'izany ny mpandrara mba hahafahany ihany koa mbola mijery an'le hoe atraiza ny tombom-barotra zay tokony ho ataony ao anatin'izany vidinentana zany satria izy ihany koa de mandoa ny etra izy ihany koa de mamelona mpiasa maro ary ihany koa eo ny kojakoja samihafa zay ilana am'izay lafi ny fitateran'izay tsy maintsy mandeha zany kajy rehetrarehetra zany ka eo zany no andrasan'ny vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao indrindrindra ho anao andriamato ministra ny varotra sy ny fanjifana amin'ny hoe hitondra vahaolana ho an'ny firenena tokoa ve anao mahakasika an'izay vidinentan'izay nisy teny nambaranao ndray andro mahakasika any hoe anjarany raikitry ny tsirairay ihany koa ny fanarahamaso ny vidinentana satria misy ireo manararoatra eny fotony tsy azo laviny zany samy manana ndraikitra ny tsirairay kanefa kosa ny fanapahan-kevitra lehibe zay andrasana am'izao fotoan'izao de miankina indrindra am'le hoe atraiza ny fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana foibe manoloana ohatra ny mety hoe fandraisana apahany ve toy ny hoe subventionnena ve ireo mpandrarary eo mba idinan'izay vidinentan'izay sa ihany ko afaka jerena ve ny aty amin'ny lafi ny famokarana anatiny mba tsy hanafaratsika foana an'ity vokatra any ivelan'ity zay mety hoe ao anatin'ny totsika hoe moyen terme ihany zay zavatra resahan'izay satria ny zavatra efa miatra amin'ny vahoaka aloha zany zao na le a court terme zay iainantsika am'izao fotoan'izao de tena mitady vahaolana maika de maika ny vahoaka malagasy maro reo remim-pianakaviana indrindrindrindra tafaresaka amin'ny tena mahakasika nyity resaka vidim-piainany ity ao ny miantso amin'ny alalan'ny antso tariby satria hitatsika fa tsy moramora miatrika an'izany kajikajy isan'andro zany eo anivon'ny tokatrano tsiray avy amin'ny fametrahana ny lafi ny ara-tsakafo ohatra andavanandro ohatra tokatrano ny fiatrehana ihany koa ny mbola fianarany ny ankizy ahary indrindrindrindra ho an'ireo olona zay mbola miaina ao anatin'izany hoe fanofana trano zany efa nambarana manarina teo fa maro de maro zany indrindrindrindra rehefa manakaiky farany volana na voalohan'ny volana iny de betsaka ny olona mitatotra ny fitaovana ao atokatrano andeha hifindra trano satria nanana olana izy zay tany am'le tompotrano tany izany rehetrarehetra zany no enti ny ilazana amintsika fa mandalo fotoatsarotra ny firenena ary mitady mpitondra mahaitsika mba hamahany zany olana zany
satria dia lava reny loatra raha ny fahasiaranam-bahoaka misy eto Madagasikara ka antenaina namana faniry ity fionan'ny ministra ny varotra sy ny fantsifanity mba tena ahita vahaolana ary eo moa tsika mahita ny hoe ahatraiza marina ny fahaiza-manaony zany zany ministra zany satria dia andrandrainy ny vahoaka am'izao fotoan'izao izay lafiny famahana ny olana ara-tsosialy ny vahoaka eny foton'izay ny zava-misy any Sri Lanka mba tiako resahana député Alain Ratsimbazafy satria nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro teo zany misy crise ara-toe-karena mafy be any Sri Lanka am'izao fotoan'izao ary nahatonga ny vahoaka ny trotra zany satria miakatra zay tsy izy ny PPN any tsy vitan'izay fa adiny 3.10 isan'andro ny fahafatesany jiro a Sri Lanka ary totongana ny sandam-bola izy ireo zany tsy afaka miaina tsony zany le vahoaka ary raha ny zavatra hosandaina de tena hoe akoatran'le hoe lafo de misy koa le pénurie am'lay alimentaire zany le sakafo zany de nitsangana ny vahoaka niarika mitandro filaminana ary de saika tonga tany amin'ny lapa ny filoham-pirenena mihitsy zany tany Sri Lanka fa manoloana an'izany rehetrarehetra zany zay mbola mitoy ny etsy bahoaka tamin'ny omaly ary amin'ny androany de voatery nandravany gouvernemanta zany na de hoe nametra-pialana gouvernemanta any Sri Lanka noho izay hoe etsy bahoaka ary niantso ny vahoaka ny amin'ny hoe mametra fialana gouvernemanta zany akoatran'ilay hoe saika nanao fihetsiketsehana ary efa nanakaiky ny lapa misy ny filoham-pirenena any Sri Lanka reo vahoaka reo zany any Pakistan zay tsy lavitra ny Sri Lanka zany fa fatatsika tsara koa zany Pakistan zany satria be da be reo pakistanais zany tonga eto Madagasikara miasa zay le mahatonga le indo-pakistanais na hoe pakistanais tsotra fa Sri Lanka any ko de fatatsika tsara fa tsy maromaro reo Sri Lanka zay miasa eto Madagasikara fa eo amin'ny sehatry ny arena-kibon'ny tany no ataon'izy ireo ny tany Pakistan ihany ko de tsy mifanalavitra am'izay hoe tsy zaka ny vahoaka tsony ny vidim-piainana de ny mpanohitra ny nanaikitra ny zava-misy any Pakistan hoe tena trop mafy be le vidim-piainana izany tsy hoe vokatry ny Covid-19 ihany fa ao anatiny tsy fahaiza mitata n'le mpitondro zany satria nasitany Sri Lanka na taty Pakistan de zay daholo ny resahan'ny mpanao fihetsiketsehana hoe le resaka mauvaise gestion sy le resaka kolikoly ary mitovy scandale ny zava-misy taky ny ety amintsika mihitsy no misy any amin'izy ireo de aty Pakistan le firenena nisy andry Perzev Musharraf sy Benazir Bhutto tamin'ny fotoan'androny de mietsika koa zany karaha nietsika ny député zay nisy taty amin'ny mpanohatra sy nisy taty amin'ny mpomba amin'ny fitondrana saika hanao motion de censure ny prime ministre de ny prime ministre indray mampime be le tamin'ny Pakistan nangataka nanoratra tany amin'ny filohan'ny republika Arif Alvi de inona nataon'ilay filohan'ny republika Arif Alvi mba hahafahana miaro an'ilay fanjakany dia no arovany Imran Khan zay prime ministre pakistanais de ny disolisiavana ny ravany ny assemblée nationale ny anaziny nataony tonga aloha ny anazy ny premier ministre ny ravany ny assemblée nationale mba tsy hahafahana manao an'le motion de censure zany de crise institutionnelle am'izao fotoan'izao any Pakistan ny texte na ny lalam-panorenana any de mazava hoe ao ariny ny fandravanany anteny miaram-pirenena dia atao ny fifidianana solomam-boaka 70 andro tsy maintsy anaovana fifidianana solomam-boaka zany mitovy ny endriky ny crise fa eo amin'ny lafiny démarche no samy hafa atso zany de tonga de niazira le filoham-pirenena de narovon'le gouvernemanta de nyravany le assemblée nationale de hiasika fifidianana zany de mirangorango daholo indray le parti politique any hoe ndao hiasika fifidianana fa tsy mahavaola n'lay crise ara-économique aty Pakistan zany mba fatatsika moa any amin'ny olana firenena misy olana ara-tsakafo olana ara-pitantanana ara-économique amin'ny Pakistan io tsika no manafatra vary amin'ny akamarony no manafatra andreo karazana PPN zay ilaitsika amin'ny akapobeny io koa ny any Sri Lanka manaraka tsara ny vaovao tsika isan'andro san'andro
de tena ny vahoaka no mihetsika, ny vahoaka no milanja sora-bavety, vahoaka no miatrika ny mpitandro ny filaminana. Zany zava-misy ara-tany tsy fantatro aloha deputé Alain Ratsimazafy manahoana le malagasy sy ny amafin'le malagasy sy le ozapean'le malagasy sy le kibon'le malagasy miatrika an'izao situation eto amintsika zao, fa io neny olona io ny eto amintsika tsy problema zany raha ohatra ka hoe tsy niakatra mividy mofo dopaina fa ny alava ny ena, tsy problema amin'ny malagasy zany. Eto amintsika zany misy an'zany, eto amintsika misy an'zany 3,000 ny kilao any vary de ray alina ny litatry ny menaka, eto amintsika misy an'zany 4 alina ny lasakany ny ciment, 2,3 alina izy zao vao nantany tamin'ny sabotsy, faramora fa milamina daholo mandeha zoli ny fiainan'ny malagasy, tsy mampaninona menimenina aza atao daholo no mampiseho tsy fahafaliana fa zao zakany malagasy daholo zay tonga eo. Zavatra resantsika ohatran'izany ahafantaratsika ny taratra eo amin'ny sehatra resam-pirenena hoe tsy resaka Covid-19 ny resahan'tony olona tony tompoko, fa resaka mauvaise gestion, mauvaise gouvernance, resaka corruption, zany resahan'ny reto fireneny reto. De za moa gaga tamin'ny faranirina azy teo deputé Alain Ratsimazafy rehefa nieno an'le ministre ny industrie sy mivarotra ny amin'ny hoe ka io de vokatry ny ady any Ukraine sy Russie, le ady any Ukraine sy Russie ne vao apenina 35-36 jours le fiakarany vidin'ny PPN eto Madagasikara efatra amin'ny herintaona tompoko, ary zay na tonga anao ministre eo amin'le 16 na ny sorana ministre Lantsorakotomalala de lasa amin'ny banque centrale indray izy amin'izao fotoana zao tamin'ny nomination décret farany teo, na ny sorana an'le ministre teo alohanao de nampidirina anao fiakarany vidy mpianana tsisy adiny Ukraine sy Russie tamin'izany. Soit-disant resaka hoe Covid-19 io foana filana sy ary io efa mailo tamin'io tsika deputé Alain Ratsimazafy hoe tsy maintsy hitady alibi argument ndray reto olona reto hoe ino io fiakarany vidy mpiana io, fa tsy mety miaiky mihitsy izy hoe zay ty anie de tena anisany tena tsy mahay nininona mihitsy amin'ny fomba famahana ty olany ty, tsy mety ny décision raisitsika na tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka fa mampirevy manakarena ambonitsika amin'ny fanaovana importation, fa mamotika ny tatsasy ny vahoaka mpamokatra sy mpihinana mpanjifa atao anatin'izao zavatra ataontsika zao. Tsy nety nyaiky misy le fitondram-panjakana vao niteny le filohan'ny repoblika nafatra 100 de efa nitenitsika hoe tsy mety zany mesura zany. Ale voir lasa am'izay rehefa sy tafavoaka ntsony ny baolina 20 volana teorina deputé Alain Ratsimazafy 6 volana de natsona mangina mpandrara atrano grossiste sy ndao ifampiresaka karanga zavatra efa tokony natao mialoha ny tsy natao mialoha fa fanapahan-kevitra de zao aleo foa nandeha ty zao amin'ny mahazo tombony ao anatin'io satria biziny io efa nyresahantsika teto fa ny fanjakana sy tokony hanao importation aza maka ny andraikitry ny privé fa aleo ataon'ny privé zany ny ataon'ny fanjakana de mijery amin'ny fanalefahana arakaba araketra sy fampidirina ny entana amin'ny alalan'ireo fahefana zay azo raitsy ny fanjakana amin'ny alalan'ny décret na ny arrêté zany azo ny fanjakana atao zany e, de mipetraka ray aman-dreny izy de mijery izy mandefa ny contrôleur de commerce izy mandefa nireo sapandraraha marobe ny misy an'zany ge misy organisme rahataseny mijery ny vidin'entany e, maninona zany tsy ahetsika fa tsy manao an'zany le fanjakana fa efa voadony izy zay izy voanao an'zany. De inona ny idiran'ny adiny Ukraine sy Russie zay 3 andro tsy voavahanao tatia volana aogositra de resahany eo an'le ministre an'zany le hoe miakatra amin'ny vidin'ny solika amin'ny tsena raisam-pirenena, miakatra amin'ny vidin'ny gaz fa firisan-jaton'ny malagasy tompoko ny mampiasa gaz, miakatra amin'ny vidin'ny varim-bazaha blé zao tena enjana be, miakatra amin'ny vidin'ny ciment eo fa tsy androany tsy voa tamin'ny ray volana fefa tany amin'ny 2020 2021 de mbola io 2022 io de miala tany am'le Covid-19 ny fiakarany vidin'entana de nitota aty am'le loza voajanahary satria hoe tapaka ny lalana de makaty amin'ny adiny Ukraine sy Russie. De zao zany zao
manomboka hita marimaritra iraisana zao Ukraine sy Russie satria misy an'le couloir humanitaire sy ny zavatra maromaro efa presque azony Russie ny objectifany any am'le mer Noire Mariupol efa potika tanteraka am'izao fotoana zao Donbass sy Donetsk sy Luhansk zany efa manomboka manaitra Crimea raha teo efa ny tanan'ny Russie tsy afaka tazomy Poutine ela be koa le ady satria mba mijeriny teo kareny vahoakany izy ary ny vahoaka Rosiana de misy tsy makasitraka ny ady ataon'ny Poutine amin'ny Ukraine io manomboka tonga ao Ukraine am'izao fotoana zao le fitaovam-piadina faran'izay mahery vaika fa teo le fitaovam-piadina antonontonony noho ny vatsiny tandrefana sy ny Amerikana any Zelensky tsy mety miala ao Kiev tena tsara rafitra ny fiarovatena na de feny faty olona raha manodidina am'izany tanàna zany satria kadavra tsy fakahitana ary miantso ny amin'le hoe génocide crime contre l'humanité crime de guerre ny ataon'ny Poutine ary miandry amin'ny Poutine ny fitsarany iraisam-pirenena eo anatrehan'izany any le ady manahirany fa tsika vao maika andray mandroso fiarah-miasa am'le Russie de amin'ny fiarah-miasa amin'ny accord na resaka fitaovam-piadina horesana sy député an'era tsy mazafy rehefa avy eo zay le sary mandeha am'izao fotoana zao de hoy Zelensky zara zany miantso fifampiresahana amin'ny Poutine fandao iresaka aiza any Varsovie ve any Pologne ve samy Belarus sa aiza nanaovana an'izy arakarak'izay zavatra tadiaviny eo zany de raha miravina raha le ady na inona faty olona zany ambony latabatra foana manaminana ny ady zany ny expérience eran-tany zany de miverina any Ukraine daholo koa am'izao fotoana zao le akamarony ny atsasaky reo nitsoka eo amin'ny 5 tapitrisa miverina ny akamarony reo any amin'ny 2 tapitrisa mahery any am'izao fotoana zao hoe zay nde hiverina hiaro ny tanindrazana fa tsy ekenay ty fa potika tanteraka de andray fitaovam-piadina de vatsiny ny tandrefana sy ny ady masiso be le zava-misy am'izao fotoana zao ka raha miravina andray zany le ady de inona andray zany ny argumenten'ny fanjakana am'ilay fiakarany vidiny entana tsy maintsy hitady argumentation hafa andray le fitondram-panjakana fa ny tena marina de sady tsy mahay mampiasa ny olona tokony esehatra sy mipandraraha am'izany izy no disy fanapahan-kevitra no disy any amin'ny orientation mihitsiny amahana n'lay olana fototra ilay fanjifana député Alain Ratsimazafy fahadisoana be mihitsy reny fandraisan'ny fanjakana amin'ny lafiny hoe fanafarana entana eto Madagasikara reny na manafanirika nananganana ny latsona hoe SPM satria de fantatsika tsara fa raha ny fanjakana tokony andraikitra tandrify azy am'izay le hoe ampanelanelany eo anivon'ny sehatra ny fandrarana amin'ny tokony fanamorana ny fampidiranentana sy ny famohanentana eto amintsika lasa izy mihitsy zao ny lasa mpisehatra lasa ohatrany hoe mpandraharaha ndray le fanjakana malagasy am'izao fotoana zao ka any ka atao hoe kendany vomanga nasesiky ny tanany ihany satria na de nanafatra vary ary tsika na PPN maro dia tsy nisy ny fetraikany teo anivony zay le lafiny fanjifanjay eto Madagasikara indrindra ny amin'ny lafiny vidinentana zany ka io fahadisoana amin'ny resaka fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fitantanandrara-panjakana io de miteraka hatrany amin'ny hoe fahatyantoka agoavana ho an'le firenena anankiray eo moa zany efa natsidika eo any namana faniry makasika an'le hoe fiarah-miasa ny fitondram-panjakana malagasy indray amin'ty firenena Rosiana ty amin'ny lafiny fitaovam-piadina sy ny sisa tsara aloha ny manamarika amintsika zany fa tamin'ny faraparany mandahan'ireo sénateur teo aloha de efa nisy ny fanadiadiana na enquête parlementaire tamin'izany fotoana zany amin'ny fampidirana ny fitaovam-piadina antsokosoko teto Madagasikara na hoe tsara dalàna zay nampidirana teto Madagasikara ny alohany reny hoe ny fetrehantsika ny fifidianana filoham-pirenena reny ary hitatsika tamin'ny andron'ny hoe fianianana zay nataon'ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao ny fampiratina n'ireo fitaovam-piadina maro zay nampametra-panontaniana ny rehetra hoe fahavaiza marina zany fitaovam-piadina zany fanapahan-kevitra ahoana mbola tsy tonga amin'ny filoham-pirenena azy izy kanefa de afaka napiditra ny reny araky ny loharanom-baovao zay fa ny fampizarana tamintsika teto ihany indrindraindrindra namafisin'ireo fanadiadiana nataon'ireo antenimeran-doolona tamin'ny fotoanandro tao anatin'ny tetibola mpanjakana ihany koa 2024 namana fany de tsara ihany manamarika fa anisan'ny
nataitra sy nahavariana ihany any solombavam-bahoaka tena anivony any teny miram-pirenena ny fahitana any toebola zay amina miliara maro atokana ividianana fitaovam-piadiana eto Madagasikara am'ty taona 2024 ty maro ny fanontaniana mipetraka kanefa moa mifandraika am'le lafiny hoe misy ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara de renforcena reo fitaovam-piadiana ampiasainy no mpitandro ny filaminana eto amintsika fa raha nahita ny ty le loharanom-baovao mahakasika ny fiarah-miasan'ny fitondram-panjakana sy ny rosan'ity zay atao hoe ny soniavana tany amin'ny tapatapaky ny volana janoary tany ary fiarah-miasa mandritra ny 5 taona izy io zay tafiditra ao anatin'izany fiarah-miasa zany ny famatsiana fitaovana ara-piadiana ho an'reto mpitandro ny filaminana eto Madagasikara sy ihany koa ny fampiofanana sy ny sisa de lasa saina ihany fantatsika tsara fa anisan'ny nampiroro sy atao hoe nampangory vitsika angany marimarina kokoa ny vahoaka malagasy ihany nahita an'ireny fitaovana sy fampiratiana reo fanamina miaramila zay tonony any amin'ny tany miady tamin'ny andro izay nametrahana n'izany filoham-pirenena izany hitantsika ihany koa reny tamin'ny andro ny 20 jona ny fomba fanehonan zany fitaovam-piadiana nanantsika eto zany de mbola iampy ary iamaro zany izy manomboka zao satria nanamafy an'izay ny fitsidihana zay nataony ny ambassadeur rosiana zany amin'ny ministry ny raharaham-bahiny eto amintsika am'izay le hoe lafiny fiarah-miasa eo anivon'ny fitandrona ny filaminan'izay ka lasa saina ihany moa tsika namana faniry mahakasika an'ireo etsy-bahoaka nitranga tany a-Pakistan ozy ianao teo ary efa tena nandeha lavitra zany dingana irisondry zareo any a-Pakistan zany par rapport am'ireo le hoe namiohatra an'ireo le zavatra misy eto Madagasikara eo de efa hita sy tsapa fa efa tena mihoatra ny zavatra tokony ainan'ny malagasy ny zavatra misy teto kanefa dia miaritra le vahoaka malagasy ary tena zay le fiaretan'ny vahoaka malagasy zay ny mampametra-panontaniana ny maro koa manoloana ny hoe hatraizara reto vahoaka malagasy reto vo tena sahitroatra ary ilazan'zay na hany eo marimarina kokoa an'izay tsy fahazakana intsony ny zavatra misy eto Madagasikara zay maro-pery moa ny malagasy zay fomba fitentsika satria de maro ireo zavatra mety efa niainana teto amin'ny tany sy ny firenena fa raha malagasy de somary manginginy eny ihany kanefa kosa dia ho anay eto amin'ny tianivon'ny fanoherana dia mampaneno lakilosy satria dia mafy loatra ary tsy mendrika an'izao zava-misy iainan'izao ny vahoaka malagasy tsika zany efa tena mihoatra ny fefra ny zavatra hita ary ny zavatra fanamariana ihany koa mifanandrify am'izay de ny hoe toa tsy tena mifantoka amin'ny fitadavam-baolana an'ireo olana indrindrindra ary ekonomika sy ara-tsosialy reo ny fitondram-panjakana misy eto fa toa variana amina zavatra hafa hitatsika fa toy ny zavatra mirentirenty sy ny zavatra atao hoe manao endrika aseho ivelany ihany no mamaky an'izao fitondrana zao fa le any am'le tena maharary ny olona dia tsy hanana ny fahaiza manao ary tsy hainy mamahana ny olana zany ka ziditsika tsara tamin'ny andron'ny filora valymanana fa nitady ny fomba rehetra zany filoha zany tamin'ny fotoanandro inona ny ahafahan'ny vahoaka malagasy amin'ny ala ao anatin'izany fahatrany zany ary hita ny fiakarana ny lafiny ara-toekarena nisy atokantrano sy ray aby tam'izany nahitantsika ny hoe ny taux de croissance économique atsika nefa natratra 700 mahery am'izao fotoan'izao tsika de miiba 700 ny tany arikarena fao be zany no ahitantsika ny tsy fahaiza manao sy ny tsy fahaiza mitantana nyty fireneny ity ary eto ihany koa moa zany raha nisy ny atao hoe fitsidiako manokana namana faniry tany amin'ny faritra anankiray tany commune Ambalavao any commune Ambalavao moa da atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano tamin'ny faraparan'ny herinandro lasa teo iny de nidina ifotony tany ny fampiresaka tamin'ireo fokon'olona tany amin'ny faritra io zany tany amin'le hoe foky tany Antambo raha moa zany ny teknisianina de angaviana ny eo an'izay sary zay satria dia fitsidihana atao hoe tsy nomanina zany fa
nahatsapa sy naharehanyireo taraina ny olona tany de nidina tena toerana misy maromaro moa zany izy ireo ny solotena zay ny fanakahlevitra tamin'ny tena ny enony atao hoe feoan'ireo vahoaka ireo satria tsy ho ela ihany ko de hiditra amin'ny fivoriana ra-potoana ny solombavambahoaka ka ilaina de ilaina ny fianonany vahoaka mba ahafahana mamantatra ny hoe inona ny zavatra manahirany any fotony anisan'ny zavatra ny tarainan'reto mponiny reto zao ny amin'ny sehatra andavanandro a ny hoe miakatra zay tsy izy a ny vidiny zezika ny amin'ny tontolo ambanivohatra reny a tsy maleo sara no ny vidiny satria na de eo ary reo asa fambolena isan-karazana zay ataon'izy ireo a dia ny vokatra zay miakatra eny a-tsaha indray a no tsy zaka ny vahoaka itsony a no mividy an'zany zany ka hanika alefa mora zany hoe alefa fatiantoka andray a ireo vokatra mba tsy ho simba zany na olo zany rehetrarehetra zany a dia miatra am'ireo vahoaka eny foton'ireo anisan'zany ihany ko ny sehatry ny tsy fandripahalemana anisan'ny tarainandry zareo zany ary ny solotenan'izy ireo moa zany ny alohan'ny fotoana atao hoe ny fandray ataribita amiko any a de hoe any amin'ny faritra misy ana ihany de tena olana de olana zay lafiny tsy fandripahalemana zay andre mato solombavambahoaka fa raha mba misy azonao atao a andaotsika mba hifampiresaka am'ireo vahoaka ireo a de nitondra zay afaka nentina moa zany tany amin'iny faritra iny ary mahafinaritra ny atao hoe ny fampidindinika tamin'ireo vahoaka ireo nitondrana ny tony ataotsika hoe lampadaire tony a mba anazavana zany a ny faritra zay hita hoe tena manahirana any am'zany fokotany antamboa commune ambalavao zany satonany fotsiny tao anatin'zay lafiny tarainany mponiny zay a ny zay tsy fandripahalemanyzay fa de maro ny sehatra mampitaraina azy ireo a araky nefa nambara teo de ty le fiakarany vidim-piainany ity satria tsy mahasahana mihitsy ny mba hany vola miditra kely ho an'ireo tatsaha amy sehatry ny hoe fambolena sy ny fipina zay ny atoerany ary teo aloha raha moa de nambaran'izy ireo fa ny am'izay lafiny tsy fandripahalemany zay a de nisy mihitsy ny tany amin'iny faritra iny zany a ny fanafianjolahy mitapedina ary vaky tam'zany a ny tokatrano maromaro ary ko ireo tsenam-barotra tany atoerana zany de nisy ny fidirana keriny ary ny fampirorona amin'ny alalan'zany fitaovam-piadiny zany amin'ny mahasolombavambaoaka ny tena dia tsy afaky nitaza-potsiny fa rehefa avy ny eno an'ireo vahoaka ireo a dia nijery a zay fifanomezan-tanana azo atao ihany ko ary niarana metraka ny hoe inona ara mipakady a azo atao raha ny sehatry ny fandripahalemana ary inona ihany ko ny azo atao amin'ny sehatry ny fiarina zay ny toerana mba ahafahana zany manatsara n'izay lafiny loharano ara-ekonomika eny amin'izay tontolo ambany vohatra izay tao anatin'zany feonan'zany koa namana faniry no tena nahatsapana ny hoe fandraisana andraikitry ny fokon'olona tsy ny salasala mihitsy izy ireo a niaran-dinika tamin'ny hoe ahoany anatsarana zay lafiny fandripahalemanyzay ny atoerana ka mba ahafahany reo zatovylany indrindrindra mandray anjara mivantana am'izay lafiny fiambenana mba ampitony zany an'ireo tatsara eo am'izay lafiny famokarana eny an-tsasa satria de maro tamin'izy ireo no tsy mandry tany atokantrano tsony fa dia misy mihitsy a no misitaka an'zany trano zany fa de any an-tsany matora eritreretintsika am'zany ny fahorin'ny olona ary tao indrindra no nahatsapany reo vahoaka ireo no hoe andre mato solombavambahoaka tamin'ny andro ny filora valymanana zay de nylamina tany amin'ny taona vary sy roa arivo tany zany anisan'ny fokontany a zay atao hoe nisitraka an'zany tetikasa PSDR ny vahoaka tany am'zany antambo zany nisy mihitsy moa izy ny famatsinina arabola ny tetikasa amin'ny sehatry ny hoe ny fambolena mananasy na ny fanapariahana an'zany volo mananasy zany any amin'iny faritra iny maro nahazo tombotsoa ary amina camion vokatra taty aminay tam'zany fotoana zany nisy zany le atsotsika hoe tosika avy amin'ny fitondram-panjakana zay a teo amin'ny ambany fiahiny ministerany fambolena moa zany no tena nisiny zay tetikasa PSDR zay am'izao fotoana zao de mampatsiahany zany reo olona hoe nakay zany filora valymanana satria izy ihany no tsapanay fa tena miahany vahoaka indrindra ny aty amin'ny tontolo ambany vohatra satria tam'zany fotoana zany a de mbola nisy koa reo karazana masom-boly a sy ny zezika zay naparitaka teny anivon'ireny tontolo ambany vohatra reny nafahany tatsany avitra ka nahazahoany vokatra avorona telo eny noho ny fahitany andavanandro ary eto de amafisina tsara mihitsy fa tam'zany fotoana zany de nivelatra tsara mihitsy a ny sehatry ny hoe fampiroboroboana ny tontolo ambany vohatra atao ny
fanampiana ny olona ohatra amin'ny fiompiana ho mivavy-beronono anisan'ny faritra anankiray koa zao nahitako an'izany fitsonjovana tontolo ambanivohitra any teny amin'ny commune Ambojanaky iny zay tenako moa de efa be ny tanàna tany nisy ny fikambanana mihitsy zay nisitraka an'izany hoe tetikasa PSDR zany tamin'ny andron'ny filora Valomanana izany rehetra zany no efa isotomatsika foana eto amin'ity fandarany ity no hoe mba jereo ilay fototry ny fampandrosoana eto amintsika satria raha fantatsika fa manodidina amin'ny fitopolo na 570 isanjato na 20 isanjato ny malagasy de mbola miainana anivon'izany tontolo ambanivohitra zany aiza ho aiza ilay tetikasa ny fitondram-panjakana zay mifantoka amin'ireo vahoaka maro anisy ireo toa hadino tanteraka zany tontolo ambanivohitra zany ary zay no mahatonga anay manao antsoavy hoe jereo le tontolo ambanivohitra fa any ny vahoaka atsika any ny malagasy maro anisy any ny ahitantsika ny tena hoe fampivoarana ary ekonomika raha ohatra ka tena hijeritsika satria any ny vokatra eo amin'ny afiny arabary sy ireo vokatra samihafa toy ny legioma sy ny sisa zay tena ilain'ny olona amin'ny fiainana andavanandro ka rehefa manan-kohanina ny olona rehefa afaky ny hamokatra ny olona miainao anatin'ny fandripahalemana ny olona dia izay ilay paradisa kely andrasantsika ty amin'ity tany ity ka any zany no isotomana foana ny sain'ny eo amin'ny mpanatanteraka satria de feo an'ny vahoaka zany entinay amin'ny mahasolo-mavambahoaka antena ary isy moa ny fionana amin'ny mpikambana anivon'ny gouvernement amin'ny fivoriana ara-potoana zay hanomboka amin'ny volana May ho avy zao io mandritra ny 2 volana moa ny fivorian'ny solo-mavambahoaka dia mametoky atsika vahoaka indrindraindrindra ny atao anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano amin'ny hoe fitondrana ny reny etahitantsika vahoaka reny eo anivon'ny mpanatanteraka satria de maro ny fangatahana na ihany koa ny taraina zay misy any amintsika eny hitadavam-baolana atolotra ho an'ny mpanatanteraka raha tsy teny akoatrany ao voalaza teo zay de ny magasika ny lalana indrindrindra mbola maro ny lalana zay tena ahita-pahasimbana ao anatin'izany distrikta Antananarivo Atsimondrano zany zay toerana tsy lavitra akory any Antananarivo renivohitra dia isy moa ny fionana amin'ireo mpanatanteraka ka mametoky atsika vahoaka ato anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano amin'izay lafiny fampitana ny etahetantsika zay eo anivon'ireo mpanatanteraka ireo zay ngamba iverina kely amin'le adevitra le fiaraha-miasa reo sy Madagasikara ty tsika de tena tsy mazava satria misy zavatra mba isy vaovao tsara ihany manko zavatra oatra n'izao manko député zany de manitikitika ny saina foana hoe ahoana ny tena transparence n'lay fifanovatsony amin'ny eta malagasy ny fanjakana rosiana rehefa misy manko ny fifanovatsony zany de hoe inona ny zavatra ifamatorana izy ty zany de hoe resaka bilatéral izy ty atao hoe bilatéral zany efa azavaitsika foana izy eo ampieny de hoe firenena samy firenena ny multilatéral zany dia firenena sy ireo PTF zany miara-miasa zany mpamatsy vola miara-miasa Madagasikara zany fa ny tena zavatra mantony mahatonga atsika hoe hitodika amin'le adevitra de mantony hoe raharahara tafika izy ty ka mararahara tafika azy zay misy lafin-javatra maro voadona ao anatin'izao lafin-javatra zay resantsika zao ka mahatonga ny rehetra hoe tokony hanompanana adevitra izy ty eny na de ny solo-mavam-bahoaka aza na ny loolo Madagasikara aza sy ireo mpanara-maso ny fiainana firenena de tokony ametraka fanontaniana hoe inona no ifamatora Madagasikara amin'ny fanjakana rosiana zany ny akora aloha zany de raha ny vaovao fantatra de hoe efa tamin'ny 12 volana janoary no efa vita sony fa manomboka miatra li izy aty amin'ny 15 volana marsa de rehefa miatra li izy aty amin'ny 15 volana marsa de zavatra telo misongadina lehibe ao anatin'izay de hoe anao andreo famatsiana fitaovam-piadiana zay zany ray faharoa de hoe reo équipement militaire zany hoe mety akanjo io na mety fitaovana hafa io zany mety ilaina zany ary ao anatin'izay ihany koa dia ny lafiny fanofanana zany sy eo am'ireo mety ho fahatongavany reo
tafika rosiana zany a mpanofana zany satria dia isy ny resaka fampiroboroboana ny hoe amy lafiny ara-fandripahalemana sy ny ara-teknika zany de izy ty manko a tsy de fantatry ny rehetra fa mifantatry rehetra fotsiny zany de hoe nandeha nakany Moscou ny ministre ny défense nationale nanao fifanarahana fa tato arina izy ty de lay agence de presse indiana avy any Inde no namoaka an'le vaovao hitantsika amin'ny sary zay averina mana technicien io izy io izy io ny anaran'le site zany namoaka an'izy de United News of India agence de presse io zany indiana zany io no namoaka azy de ny ekeny lay site zay azo lazaina fa mpamoaka vaovao lehibe eo anivon'ny fanjakana rosiana le Sputnik mifisiny le vaovao zany satria manana zay agence de presse zay ihany ko zay mpamoaka vaovao any fanjakana rosiana ny any Russie dia Sputnik de marina tokoa nisy an'io accord de coopération eo amin'ny Russia sy Madagascar io zany tsy problème le hoe accord de coopération satria efa nanana fiarah-miasa fontsika hatram'izay fa mifiarah-miasa antsika hatram'izay de mipetraka tam'le hoe firenena firaisana sovietika fahiny fa nazava fifampiresahana teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy ny taritin'Andriamatoa Deratsiraka sy ny gouvernement sy ny assemblée nationale rehefa misy ohatrany ary misy délégation makany de misy délégation makaty Madagasikara tavolana septembre 2018 de nisy délégation avy any Russie nakaty Madagasikara délégation ny adjoint chef d'état-major ny fédération ny Russie adjoint chef d'état-major ny fédération ny Russie nijery am'ty accord de coopération ty fa itsika ndray tamin'ny alala ministritsika no nandeha tany Moscou nanao an'izay fifampirarahana zay eto zany zavatra tokony apetraka de ny hoe rehefa misy lafin-javatra ohatran'ireny satria le izy eto amitsika natao tsy fantatsika tsony nefa raha ty satria talohan'ity député Ratsy Mazava de efa mivoaka ny adevitra ny amin'ny fanadihadiana lalina natao mpanao gazety raisam-pinena ny amin'ny groupe Wagner zay groupe russian reo ancien militaire reo miasa manao maimizy ary ampiasain'ny fanjakana rosiana zay mieripatrana aty Afrika anisany itoerana aty Madagasikara de eo zany le mahatonga atsika hoe sao de misy fifandraisana zany satria ny toerana misy Wagner zany de toerana tsy salama amin'ny lafiny ara-diplomatika sy lafiny fiarah-miasa amin'ny sehotra raisam-pirenena na ny lafiny famotsimbola sy ny lafin-javatra hafa petratsika fotsiny zay baraingim-panontaniana zay fa tokony anoko hafanahadevitra zany hoe inona ny idiran'ny Wagner am'ty zava-misy ty ohatra azo ambetraka zay raha tsisy idirany ty fa tena fiarah-miasa mahadidio inona ny fifanarahany Madagasikara satria hamatsy amin'ny Madagasikara zany Rosiana inona zany ny intérêt any fanjakana Rosiana hanampy amin'ny Madagasikara satria ny tsy normal de zao tsisy olona nampy fotsiny kanefa tsisy intérêt de azony rehetra sary an-tsaina zany de pitena Ratsy Mazava zay zany na tonga atsika ny sabaka tsy nanameloka any Russie manoloana ny ady ataon'ny Russie any Ukraine efa nyresahantsika zany satria itsika voafatotry ty déplacement nataon'le ministre ty sy reto olona miasa eto Madagasikara Rosiana reto de io zany izy mivoaka tsy misy anefa fanambarana ofisialy na tamin'ny tatry ny conseil de ministre mbola sy nahatsapana tsara an'izay hoe nifanaraka tamin'ny fanjakana Rosiana tsika fa zao fifanarahana ara-tafika na ara-miaramila ho ataon'ny fanjakana Rosiana a Madagasikara le izy raha teo tsy natao teto Madagasikara hoe tao ministère an-draharamba iny fa misy fifanarahana lehibe ohatran'ireny fa natao tany Moscou de gaga ihany zany rehetra hoe inona le izy mila fantatra zay mba tsy hamatotra amin'ny firenena rapitso raha afaka pitsoka any aoriana any vao fantatra hoe ity ane no contrepartie an'ilay zavatra zay nitakiny ny Rosiana ho an'ny Madagasikara fa nefa hitany aloha satria ny sabakytsika sady mandray ato tsika mandray tsika ato amin'ny tandrefana amin'ny alalan'ny banque mondiale ny FMI ny Union européenne ny Amerikana sy ny sisa amin'le fanampiana ara-bola sy le fanampiana ara-mahaolona sy le fanampiana ara-tsakafo fanampiana ara-pifidianana tsy afaka tsika zany
Atsika nefa mandray fitaovam-piadiana sy misy fifanarahana hafahafa zay mila dinihana ao ambadika zany miaraka amin'ny Rosiana de sady tsy te amototra ny havana antsika deputé Alain Ratsimbazafy tsy te amototra ny avy de ny anona ataotsika de nanao fanambarana sabaka itsika manoloana ny adiny Rosia sy Ukraine zany de zao zany le izy mivoaka de mifantanina petraka hoe inona no fangararana omeny ny fitondram-panjakana amin'ny vahoaka malagasy manoloana an'le hoe satria fantatsika zany Rosiana zany tena tsisy dikany amin'ny Rosia niendrika efa nazavaintsika teto zany le hoe ny fitaovam-piadiana ampiasain'ny Rosiana zay mbola tsy izy rehetra no voakany maka ny Ukraine de tsy tanono de raha raisina zany lay fampiratiana fitaovam-piadiana ataotsika isaky ny 20 jona diositsika hoe ohatra ny fitaovam-piadiana amina quartier reny any Rosia fa tsy amina firenena satria ny azy tena amina kilometatra tena tsy fakahitana no mitandahatra ary rapotika an'io misy rapotika an'io misy rapotika an'io misy na nucléaire io na atomika io manana ny Rosiana ny sara manana karazany maro izy raha teo anisany manana an'izay hoe industrie ny fitaovam-piadiana zay de io zany mba tsara ho fantatra hoe même na solo mavoaka député Alain Ratsimbazafy mila mahafantatra hoe inona ny endriky le fiara-miasa ekenany hoe satria zay ny avalo ny fitondram-panjakana hoe misokatra ho an'izao tontolo zao Madagasikara miara-miasa n'izao tontolo zao fa zao engane fiara-miasa tsy amatotra ny taranaka raha pitso raha afaka pitso zany fiara-miasa zany tsika tena tsy misakana mihitsy raha ohatra ka hoe ositsika tsy manam-bolotsika tsy maintsy apiditra fitaovam-piadiana fa zay ny apetratsika zay fa izany ve satria mifietsiko ny Rosiana tamin'ny élection 2018 ny tety candidat ka mbola mety isy ihany ve adevitra ny amin'ny hoe eny ary ianareo ihany mbola hotohananay ity ndray fitaovam-piadiana ka isaky ny atrika fifidianana zao tsika de mamofopofona fampidirana fitaovam-piadiana eto Madagasikara mbola tsy vita ny valo mifanadiadiana na de efa nisy ary nomeny teo anivon'ny Sénat le sénateur teo aloha hoe ity ny taty aminay fa nitoyan'iny valo mifanadiadiana iny mbola tsy vita député Alain Ratsimbazafy satria efa niteny ary efa nanambara ny heviny ny ministre ny fiarovam-pirenena tamin'izany Andriamatoa Benik Zave mes respect mon général manona ny anarinao azafady indrindra tompoko fa tao anatin'izany ny avy tsy nafantatra an'io zay ary raha ohatra ka misy ny komandy amina fitaovam-piadiana dia tsy maintsy misy ny adevitra tokony fanaovana adevitra atao anatin'ny conseil des ministres be zany fa tafiditra ihany le fitaovam-piadiana zao zany tsika miverina anatina adevitra fiara-miasa nitondrana azy accord bilatéral la izy mandritry ny 5 taona de rehefa mandeha zay de azo avoziny io prolongena arakaraky ny fifampiresahan'ny firenena rototo Madagasikara sy Russie zany na fédération ny Russie zany de ametrahantsika adevitra zany député Alain Ratsimbazafy tsika zany ao anatin'ny foana hoe ny anongotsongona maty ny tahotra ny andevombelona ka aleo hipetraka tsara hoe fity tsy mifamarafara manko adiny farana ka aleo azava tsara resaho amin'ny vahoaka malagasy omeo mangarahary izy fa rehefa resahana amin'ny fomadio inge de mazava misainy hoe zao tompoko le vokatry le fiara-miasa de zao no mifanarahana avoaka aminareo ny accord ity le izy ity ny tadiaviny Russie amintsika eny ary ohatra Ilze Pars ray faharoa menany ampahatany arianany izy fa mba hitrandraka momba an'izao sy ny sisa fahatelo mba te hanangana bazy izy tonga de anticipeko le resaka mba te hanangana bazy militaire any anany izy so misy ohatran'izao fa metimety kokoa raha ty amintsika le izy tsy fantatro anjara ny fitondram-panjakana mitondra mangaharahara am'izay fa zavatra ohatran'izao kosa mba meriteny zany hoe mba ho tonga any amin'ny vahoaka sy any amin'ireo tompona andraikitra rehetra fa engagement ny ata malagasy raha pitso raha afaka pitso ny zavatra ohatran'izao raha tsy voadinitsika indrindra ny mivoaka eo amin'ny sehatry raisam-pirenena le izy député Alain Ratsimbazafy de ahoana zany ohatra zany ny sary hoentin'ny PTF sy ireo firenena ao anatin'ny vodrona Europeana zany sy ny tandrefana hoe itsika kay manao fifanarahana ty ambadika ty miaraka amin'ny Rosiana manahirana député Alain Ratsimbazafy ya anisan'ny manahirana tokoa moa raha ny fahitana azy satria sady mamy ny atso ny finy aroa
zay ny endriky ny fitantanana eto amin'ny firenentsika am'izao fotoan'izao fa anisan'ny zavatra anankiray tiako mariana namana faniry de anisan'ny adiditsandraikitra apetraky ny lalam-panorenana ho an'ny solombavam-bahoaka de ny hoe ny mandany ny lalàna voalohany ary ny faharoa de ny manaramaso ny asan'ny gouvernemanta zosy andraikitra ny solombavam-bahoaka tompoko no mitaky ny eo anivon'ny ministerany fiarovam-pirenena amin'ny fotoana zay isinyny fifanatrehana amin'ny solombavam-bahoaka sy mipikambana ao anivon'ny gouvernemanta ny famoahana ny antsipriany zay fifanarahany zay satria raha-pireneny ty fa tsy raharahanyoa olombitsy akory fa tena raha-pirenena ny vahoaka malagasy ny ao ambadiky zany fifanarahana rehetrarehetra zany ka so sanatria misy zavatra mampieritreritra ao na mampiaya de aleo aloha mifanazava ilaina no mifampiresahana ary izay no efa nampitainy namana faniry teo hoe azava ho amin'ny vahoaka malagasy mba tsy isiny ny ayabe loatra satria de fantatsika sy hitatsika ny zavatra efa nitranga teo aloha amin'ny fampidirana fitaovam-piadiana tsokosoko teto Madagasikara de zao ndray ty miampy hoe fifanaraha-piara-miasa ao anatina 5 taona anisan'izany ny famatsiana fitaovam-piadiana amin'ny Madagasikara dia ndreto zay solombavam-bahoaka anisan'ny hitondran'izay atao hoe fitakiana eo anivon'ny mpanatanteraka izay eo anivon'ny gouvernemanta amin'ny fanomezana ny antsipriany zany fifanarahany zany satria mampatahotra tokoa ane na mampiaya tokoa raha sanatriany zany toy ny ady any Ukraine sy Russie io no hoe manana ny base militaire ny aty amin'ny firenentsika ty zareo ohatra ka anyarina any sanatriany vava engany mba tsisy zany no hoe isy fifanolanana eo amin'ny Madagasikara sy Russia angamba de potika ny firenentsika ary atao hoe ao anatin'ny ray mpimaso de mety ho potika zany firenena malagasy zany raha iady amina firenena matanjaka ohatran'ireny rosianina reny ka io moa araky ny fanambarany hoe nanongotsongona amin'ny maty matahotra ny andevombelona ka ny mba tsy isiny hoe zava-mitranga ny arina any tsy nahafantatra mialoha ny vahoaka malagasy sy ireo tompony andraikisa tokony hafantatra an'izany de izay ny mahatonga anay efa mandefa sady eto anivon'ny fandarana miara-manonja satria tsy ho ela de hifankahititsika ny solombavam-bahoaka sy ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta de anisan'ny angatahana mihitsy zany hoe omeo anay mangarahara ny contenu na ny votoatiny zany fifanarahana nataon'ny firenena malagasy sy ny rosianina izany ny amara-paranantsika azy député Alain Ratsimazafy satria efa mandrosiany moa ny fotoana na izany na tsy izany zany de ny adevitra zay efa hita misongadiny io am'izao fotoana zao zany hoe andrasantsika ny am'ty herinandro ty zany de membeny 10 andro ny mpanolotsaina Clémence Rary Nirina mahakasika indrindra ny raharaha commune urbaine Antananarivo renivohitra efa nilaza fa tsy hametram-pialana ny ben'ny tanàna ny mpanolotsaina ihany koa raha nitaratra ny zava-misy dia tsy manana an'le hery no ny tsy fisin'izay firesakin'izay ve sa noho ny antony zavatrinina ahafahana mampiato alabe ny tanàna zany miditra ao anatin'izany fanampahan-kevitra resantsika zany fa akoatran'izay de hoe manahoana ny fihetsiky mpiasa eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra ny syndicat de nameroa amin'ny fitopolo ora be ny tanàna ny Esmakara zany na ny syndicat mpiasa ny commune na Antananarivo renivohitra ny amin'ny fangatahana telo lehibe zay navotran'izy ireo maromaro zay fangatahana zay fa aty amin'ny fangatahana fahatelo ny tenen'izy ireo de hoe aleo mpiasa ny commune anao ny asa ny commune fa tsy mila zay orinasa avy aty ivelany zay hitsabaka amin'ny asan'ny commune mazava tsara zany SMGD zany adevitra zany ka raha mandeha zany satria roa amin'ny fitopolo ora no nomeny syndicat Esmakara zany mbola mety isy syndicat hafa ihany koa iadevitra hitondra zany iadevitra zany satria ny syndicaliste de miaro ny tombotsoan'ny orinasa zay nge nijoroan'ny mpiasan'ny knapsa nijoroan'ny mpiasan'ny knapsa zay nitenenan'izy ireo hoe zay kosa tsy manaiky tsony mamme ultimatum manareo koa zay roa amin'ny fitopolo ora aleo azava tsara lizy tokony isy mpanendry mpitatana vaovao ao anatin'izany knapsa zany ary ohatran'izao no masitsivana avy aty aminay de zay koa nijoroan'le mpiasan'ny commune zay amin'ny hoe mba tsy rariny kosa asa tokony ho vitanay ve omena orinasa hafa tsy miankina
satria efa saikitandrehetry ny RC registre de commerce zany milaza am'izay hoe iza ilay SMGD ka rehefa mazava tsara ohatran'izay le izy zay le hoe fifampiresahana miala tao am'mpanolotsaina makaty ampiasa miresaka amin'ny vahoaka mba tsy ho tangosana vola be satria zany anisan'ny olana foana amin'ny fitantanana an'le commune raha ohatra zany ka tsisy ny tabataba teto de navelany aina tamin'iny etrana ofatrano etratrano tsy tanono iny Antananarivo de rehefa nitabataba ny rehetra anisantsika hoe tsy mety io 4,100 sa 4,100 le izy etratran'olona ty amin'ny tsy mihoatra ny 15,000 ariary no lasa ohatriny amanetsina de ozy ny olona mba tsirariny eky kosa ty zavatra ty fa efa fangalarana zany ato ny olona ando volana jirama ato izy ando etratrano ohatrinina isa-taona efa vola be nge zany mivoaka volany le voaka malagasy disy daholo ny comptabilité kely mba ataony amin'ny alalan'le vola miditra ao anatin'ny tokantrano satria lasa mikarama izy ho an'ilay commune urbaine Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'le etratrano zany zay vola tokony misy lalany zany mety ho fanafody mety akanjo mety ho zavatra hafa kanefa efa hitan'le kesy an'le isa-tokantrano de mbola ando vola be any jirama izy amin'ny facture tsy hitanono de mba heritrerety hoe aiza le iainan'le vahoaka am'zany de manoloana an'zany de tsara ihany isin'ny adevitra mangarahara zany de ho hitantsika eo moa fa tsika de manana vaovao am'izao fotoana zao hoe to misy antokonasa ihany ko eo anivon'ny commune ao ohatrin'ny hafahafa fijery ohatrin'ny tsy de makasitraka amin'ny fihetsiky ny eo anivon'izany mpanantanteraka zany ihany ko amin'ny lafin'ny fomba fikirakirana ny tontolon'ny asa zany de ho hitantsika eo zany fivoatran'izay tateritsika eto mora ohatra ka azotsika ny loharan'ny-baovao sy ny fivoaran'ny vaovao ho an'ny rapitso na ndrafaka pitso na ho am'ty herinandro ty fa na izanona zany eo ampiandrasana ihany ko tsika de pitianayratsy mazafy de ahoana zany rehefa tapitra le fepotona inona no etsika inona ny zava-misy satria mbola tantaratsy vity ary ny eo anivon'ny knapsa de miantso ihany ko ataoviny eo dita ka ro daholo ny loharam-bola rehetrarehetra hoe iza no nomena vola tao am'ty knapsa ty de nakaizy reny vola reny ara-dalàna ve fanomezana azy anisan'izany tompoko lay vola navoaka tao amin'ny knapsa nakany any commune urbaine Antananarivo renivohitra de pitianayratsy mazafy miandry ny toyandrara motsika zany na manafaniry ary etotsika de manome tokony vahoaka malagasy hoe arakaraka ny fivoarany raharaha no hitondrana ihany ko ny fanomezam-baovao amin'ny alalany tony fandarana itony eto moa efa somary lasalasa ihany ny fotoana na manafaniry kanefa de misy afatra kely zany apetraka atao anatin'ny antoko tiky Madagasikara atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano indrindraindrindra ho an'ny any anatin'ny commune Ambohidranoka zay tao moa no atao hoe nahalehibe ihany ko tao anatin'izany commune Ambohidranoka zany indrindra tao amin'ny lafiny ara-politika satria dia amataonany maro no nitantanana an'izany commune Ambohidranoka zany ka ankehitriny zany de tsara ny manao antsoavo atsika pikatroka tiky Madagasikara ao anatin'izany commune Ambohidranoka zany fa de isy ny redynamisation na ny fanomezam-bo zany ny antoko tiky Madagasikara any anatin'io commune Ambohidranoka io amin'ny asabotso avy zao fa 7 volana avril ho avy zao manomboka amin'ny 10 ora maraina ka mandrapava tonga ny any amin'ny am'roa ariva any ny fionana zay ho tanterahana ao Maimandry ao amin'ny trano ramatoa Isabelle moa na Belle no fiatsotsika azy amin'ny andro asabotso io zany ka dia entanina eto tsika pikatroka tiky Madagasikara rehetra ao anatin'izany commune Ambohidranoka zany entanina ihany ko tsika resy lahatra indrindrindra mahita sy mahatsapa an'izao zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao ka hiara-disy natevin-darana ny antoko tiky Madagasikara mba ho tonga ao amin'izay toeran'izay ao Maimandry ao ambadiky ny terrain fanaovam-baolina moa zany no ahitantsika an'izay toerana fionan'izay amin'ny asabotsy ho avy zao dia eto am-pamaranana dia manatitra ny fankasitrahana fankatelema ao antsika menakavy izay nanaraka tsy tapaka nyity fandarana miara-manonsy tia dia mametraka ny veloma finaritra ankasitrahana ny namana faniry sy ny namana Rina Rabemananjara ary koa ny vahiny avy any Parafaravola zay nahitantsika ny namana Raexa zay nitondra ny
fa makafakana ary koa nitatitra ny zava-misy tany atoerana any amin'izany distrika nisy azy zany dia mametraka ny velo mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko. Eny ary de misaotra anao député Alain Ratsimbazafy nitondra zay resadresaka fanadidina fizaram-baovao zay nentintsika teto izay ary dia manantena indray fa ho avy amin'ny latsinainy io miaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy tsika de mametraka zany kokoantsika ohatrany Tsimondrano rehetra Tsimondrano midadasika be mihitsy commune 920 anisan'ny ngeza zany atao anatin'ny Analamanga ary Antananarivo renivohitra mihitsy sy hoe Antananarivo farita mihitsy ary moa tiako teneny ao anatin'izany dia anaovana an'izay kopakopa-tanana satria rehefa miodina eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny de mifampiresaka an'ireo pomba zany pakasitraka atsika satria mpanaraka amin'ny miara-manonja de anisan'izany ohatra ny etsy amin'ny faritra Etosy maromaro nareo rehefa miresaka Etosy de misy be masoandro misy ny Nosomasina misy ny Hain de misy ihany koa Andotanjona any Etosy daholo zany rehetrarehetra zany de isika rehetrarehetra any mitoerana misy atsika any de anaovana kokoa daholo satria reny moa zany de misy mpanaraka atsika daholo député Alain Ratsimbazafy mbola ho avy ny fotoana zay afahantsika mifanerasera bebe kokoa ary ianareo moa de hoe zay mba te hiakatra fa manakambara mihitsy satria le Etosy de lasa le États-Unis tsy États-Unis fa États-Unis satria anisany mijaly rano sy mijaly jiro Etosy de anisany ihany koa mijaly ao anatin'izay embouteillage zay na de efa vita rano lalana zany tena nampikaikaika be mihitsy zany fa iny fa zany président Marc Ravalomanina nanamboatra an'izany lalana zany satria tena anisany nampijaly mihitsy zany lalany Etosy ary embouteillage tsy fakahitana kanefa etsy Ananakelesy de hoisika hoe mbola ho avy ny fotoana fa nangataka moa nareo rovina ny anjaranay de ho avy faza matahotra fa misokatra ho an'resy ty député Alain Ratsimbazafy de makasitraka anao ihany koa raha ohatra mbola misy azo anampiana kely pakasitrahany ho antsika rehetra angamba namana faniry fa eo moa ny hoe district Antananarivo Atsimondrano tena mivelatra de mivelatra ary ametrahana ny kopatanana manokana tokoa araka ny nambara to hoe ny faritra Etosy sy manodidina iny tsy ela dia andeha ho any amin'ny faritra Etosy iny tsika anao ny redynamisation efa manomana ny be ny tanàna sy ireo mpikatroka tiako Madagasikara de andrasana moa ny ivoahan'ny daty raikitra zany mahakasika an'izay redynamisation zay de ho avy ny tenanay miaraka amin'ireo tompona andraikitra samihafa anetsiketsikatsika ny anatin'izany faritra Etosy sy manodidina zany hatrany Andotanjona sy ny sisa dia ataontsika zay ampatanjaka ny antokotiko Madagasikara ary hiatrika ny ho avy rehetra indrindra ny fifidianana zay atrehantsika nahoana fitrangany raharaha politika eto Madagasikara. Makasitraka ny député Alain Ratsimbazafy tsika de verina indray zany rina satria marana tanteraka ny fandarantsika de raisitsika rina moa zany sady amarana izy nitondra zay tsorika-mbaovao kely samihafa mampanao gazety mandendeha zay ny tena koa sy ny fandarana mbola manome fotoana atsika ho an'ny rapitso de sy olo-mavomboaka fa adevitra hafa indray no etsika mino zay fanjavatra zay nentsika nresantsika teto de ampy isaitsaina atsika ary ampy ihany koa zany andiniantsika lalina momba nyty fiainanyty firenentsika ty satria ny tanjona moa zany de ohatra n'lay fifoazan'le firaisakina mandeha be am'izao fotoana zao hoe taom-baovao malagasy de manomboka am'ray ina ary manomboka makatoerana tsara mihitsy n'zay firaisakina zay any taom-baovao malagasy de ohatran'izay ihany koa ny tanjontsika hoe manomboka maka firaisakintsika ary sary-piaro an'ty Madagasikara ty ka na iza mitady amotika na anao zavatra hafa any ambadika rehetrarehetra any sy zay efa manao ny adalany am'izao fotoana zao de joroantsika zany ary tsiketsika rina rabe mananjara de anao arafa asitraka am'piaino rehetra dia misaotra ny namana fanira zafy manantany isika misaotra ny député Alain Ratsimbazafy ihany koa zay voafita amin'ny alalany tiako Madagasikara atao amin'ny distrikany Atsimondrano eto ampamaranana dia inona moa zany no ambara fa de tsotra fotsiny amin'ny hoe na inona atao hoe fahasarotam-piainana dia tsy maintsy miatrika isika mianakafy zay foana lay tenenina ary ny malagasy dia manam-pinoana isika fa tsy hoe iravirafy tanana akory manoloana ny raharaha zay amseho ny vidim-piainana manakadanitra efa tena tsy ho araka tsony mihitsy izany vidim-piainana zany malagasy me mahantra hatrany amin'ny lafiny maro mihitsy io kanefa na izany na tsy zany tsy maintsy tsinjovina ny taranaka satria ireo taranaka ireo no
ho avin'ny firenena tapitra ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada tamin'ity fotoana ity dia isaorany ianao nahatratra amin'ny farany samitain'Andriamanitra isika menakavy veloma tokoa.